tompolasy tompovavy faly miarabantsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray zoma 7 aprily 2024 ary ao anatin'ny herinandro masina ho an'ny finoana kristiana mamaraparan'izany herinandro masina zany anterina ny arabo ambampirariantso zany ho antsika mianakavy na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina ary dia isorana ihany koa ilay anahary no ny fitahiny sy ny fitantanany ka mahatonga antsika mianakavy ho tafaraka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Arabainy ireo teknisianina marobe na ny eto amin'ny Foibe na ny any amin'ny faritra satria dia izy ireo no manao ny aintsio zavatra mihitsy amin'ny fanatotsana sy ny fikirakirana zay la resaka teknika izay. Ny faniriana dia ny anarahanao hatramin'ny farany ny fandarantsika. Ny fandehany amin'ity indray mitoraka ity tsy dia misy ny fiovana loatra fa makafakana hoentin'ireo ampisehatra ato anatin'ny fandarana eo namana fanira zafy manatany efa io izy io ary eo ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara vao vita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boribory tany fahenina ny député Bogosy Totso Andriamampandry sady polyvalent ihany koa izany député izany tsy misy miandry baolina mitotona eto fa avy hatrany dia idirantsika amin'ny atsipriany ny fandarana. Miarabanao ny namana fanira zafy manatany Ndawary. Misaotra sady miarabany Rina Rabe Mananjara tafaradalana amin'ity maraina ny zoma 7 aprily efa miazakazaka izy ity Rina 7 aprily androany de miaraba ihany koa amin'ny faly sy ny namana teknisiana ao ambadika ao ny mpiara-miasa amintsika rehetra ry Jean Classe ry Radany ao ambony ao mandrafitra ny lafiny teknika ry Zoaga ry Tately ry Ando ny mpanao gazety rehetra miparitaka ny misehatra rehetra misy azy any ny ato amin'ny Radio Mada Nomsa Malala Robena ny MBS rehetra manerina Madagasikara ianao zay manaraka amin'ny fandarina eto antoerana sy any ampitan-dranomasina dia arabaina avokoa zany naiza naiza toerana andraisantsika ity fandarana ity akasarana hatrany isika satria zava-dehibe no akatoavitsika lalaitsika ary arahitsika amin'izao fandarana izao matoa mbola mandany crédit mandany fotoana ary mandefa ireny soratsoratra reny dia anaovana izay fisaorana isan'andro izay itovy razaka tsy adino tena mpanaraka atsika ary mpiondana mihitsy ny ty fandarana ity eny Analakely eny tovo i Mandajo Ranjarivo ry Mino Elsora zana ny Kason any marobe ianareo ry izy moa zany zao ny any Brestany ihany koa ry Ralbenja sy ireo mpanaraka atsika maro zay amresaka ato anatiny ty pejy ny MBS ity. Efa eto akaiketo ny député Totso Andriamampandry miarabanao Andriamato Solombamoaka tamin'ny lasanay moa tsika mbola niarany rodorodo tany Manjakandrina tany nahita ny zavatra manahirana iny eny tafaradalana eto indray tsika androany mino fa anakambara ianao momba ny Manjakandrina satria anisany nanao fanelany lalana ny adevitra ary nikaroka vahaolana tamin'ilay sakana lehibe iny betsaka mbola azo resana fa de miaraba ny député Totso miarabanao faniry dia miarabakondrina sy ny teknisiana ary indrindra miarabantsika vahoaka malagasy rehetra izay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja eto amin'ny MBS izay marihana fa mandeha mivantana amin'ny televisiona MBS radio MBS izay manerana ny ao Madagasikara eo koa ny YouTube sy ny Facebook zany izay mandeha mivantana koa dia miarabantsika mirary soatsika mirary fahasalamana ao atsika ary manatena fa ahatratra amin'ny farany zany tsika amin'izao fandarana izao manaraka izany ihany koa zany dia tsy ihany ny tsy teny tahaka ny drika mahazatra dia tantera mambaona ny fiainana dia misy reny navatsika reny namatsika zay nindaosy ny fahafatesana dia mankahery reny fianakaviana zay tra manjoreny sy namana amantsakaiza anisan'izany i Madame Denisy ao Ambatonambo zay fianakaviana akaiky na ny faramia zay maty ny anadahany zay any Fianaratsoa dia tsy hisy zany fa itopola Gao Marsial zay mipetraka ao Fianaratsoa ao amin'ny Kavokotany Atambobe Atsimo dia miara ory amin'ny fianakaviana Gamantolo zany ny tenanay ary miondrika ampanajana ny foana moa zany dia ao Ambatolampy ao Ambomanarina
ao amin'ny tranony Madame de Denise no ampidirina ary efa tonga alina zany a ny razana ary alevina rapitso zany koa dia makahery ny fianakaviana rehetra ary makahery indrindra koa zay manamanjo rehetra zany a am'izao a fotoan'izao ohatra zay koa ireo marary rehetra zay betsaka maro am'izao fotoan'izao a na any amin'ny hôpitaly na any a trano a dia mankahery anareo rehetra ary mitondra mbavaka anareo rehetra zany a ary hotsongaiko manonokana am'izay a i kami na i fifaliana zay mpikabary ao Amboamanarina zay nazeran'ny moto izy faniry dia fo mafy de mafy misy amin'ny azera de efa nampahery moa ny tenanay a ary efa nitondra ny tsarambony tanana zany a mba ho fanampiana azy sy ny fianakaviany zany a ao anatin'izao ary dia mitondra mbavaka azy sy ireo marary rehetra mba ho sitrana somatsara tahaka ny mahazatra zany anomboantsika azy fa de misy kokoa vitsivitsy reto a zay misy olona avany amin'ny faritra zany ataoko kokoa ia manonokana zany a androany a dia eo zany a kokoa manokana alohan'izay dia ho atsika vahoaka rehetra tsy akanavaka vao Amboamanarina zany a dia mirary soa atsika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra re tsika ao anatin'izay a dia ny tompony omba atsika mandrakariva amin'ny fiainana sy amin'ny zavatra rehetra zay ho ataontsika zany ao anatin'izay manana arak'izay koa dia kokoa manokana ho an'ny mahavita azy Jacquelin zay avany Vohimary Sud de mirary soa anao a de io koa kokoa any Tafitajà sy manitra ry Elisoa any Abetatao Anjorbe de mankahery anareo rehetra any eo koa dia kokoa manokana ho an'ny Monsieur Wasta zay avany Farafangana koa dia zay meno tsy tapaka ny miara-manosa dia mirary soa anao koa dia kokoa ihany koa any Ekrael i Asina ary Madame Fafa any Vohibe ary tsy adiny koa zany a dia kokoa manokana ho an'ny pasteur Nalson ao amin'ny FGM i Vohibe fanantenana koa dia mirary sosiny tsara ho atsika zany a ao anatin'izay ny amarana koa ny fiarabana manokana androany faniry dia mamiala anao fa namoaka olo manga ny firenetsika omaly fa dia navita ny fahaizany navita zany ny fianarany nahazo ny maro zany hoe navita ny diplôme faratapony zany a amin'ny fahalalana zay tsy zovina amitsika zany a fa i père Jules Ranevson zay Dinec zany hoe izy zany a no directeur national ny école catholique eto Madagasikara zay namana akaiky dia navita izy ny doctorat en philosophie faniry ary ny azy anisan'ny tena hoe ambony indrindra ny mention azony zany a ao amin'izany faculté de lettres ao anatin'ny département philosophie zany a tena azo isaina amin'ny rasa-tanana zay no mahazo ny hoe mention très honorable avec félicitations des membres du jury ary tena naliana de liana zany a nampiavaka an'ity zay tezy zay nataontsika dia ny thème zany dia le paradoxe de la liberté dans la philosophie politique zay zany a tena anatao zany a zay le hoe paradoxe de la philosophie de la philosophie politique ny Hegel zay zany a no voaboasany tao zany a ary tena hoe ny tenako dia anisany nanatrika tao zany a ary tena hoe félicité azy manokana zany a noho zay fahaizany zay a ary tsy vitany hoe ny ara-panahy ihany no fiheziny zany a fa na ny ara-tsaina na ny ara-batana dia mankasitraka azy a tamin'izany ary mirary soa azy ao anatin'izay ary tsy ny katolika ihany no faly zay moa no ndresako aminy hoe tsy ny katolika reny no faly am'izao faripahalalana sy faripahaizana azonao zao zany fa ny vahoaka malagasy rehetra na eto Madagasikara zany a na ny any ivelany koa dia miarabanao zany a monsieur le directeur sady amopera moa izy no directeur no docteur koa zany a
am'izao fotoana zao zany hoe ananany daholo ny titre rehetra zany a ary akoatra ny fananana zay doctorat en philosophie zay a dia manana koa izy a ny diplôme de troisième cycle amina DESS diplôme d'études supérieures spécialisé am'resaka éducation ary andragogie ary am'Erasme moa de manana koa izy a ny mari-pahaizana ambony am'resaka théologie zany a ao anatin'izay koa dia mirary soanao a mirary fombiazana hatrany ianao zany gamopera tam'izay diplôma azonao omaly zay a ary engane ny olona rehetra ny tanora na ny zokony na ny vavy na ny lahy de anaraka ny dianao daholy am'izay fahaizana amampahalalana zay raha tovinao zay iny zany tsetsatratsiaritsy ny faniry zava-dehibe satria am' marala azy a tena zava-dehibe ary am' maha-katolika azy keo a de hoe namoaka olona ny katolika ary namoaka olona ny malagasy zay tena hoe zava-dehibe ary nampiaiky ny membre du jury mihitsy ny zavatra nataony sy ny mpanatrika rehetra zany a tena tsy omby ny trano a tao amin'ny amphi 24 tao amin'ny lettre no natao tena tsy omby tena hoe nisy ny joro zany a hatrany ivelany a na anatrika te anatrika an'izany doctorat en philosophie zay nataony père Jules Ranefson zany koa dia mirary soanao tompokoa de mankeranao trany ary ao andamosinao mandrakariva ny fahafantaranay moa faniry dia tamin'ny tenako zay DG ny ministère éducation nationale de niarina sakaiky izahay amin'ny fampirobona zany a ny fampianarana eto Madagasikara ary nisy hatrany ny firalahiana sy ny fiara-miasa zany a teo amin'ny tenanay sy sekoly katolika ary ny direction nationale ny école privé rehetra eto Madagasikara koa dia mirary sosiny tsara ho an'ny école privé rehetra mirary sosiny tsara manokana ihany koa zany a ho an'ny sekoly katolika rehetra eto Madagasikara fa manana olona isika manana ny docteur Jules Ranefson iny ary de félicitation ho an'ny docteur Jules Ranefson zany efa azo lazaina am'izay marina père izy a fa eo amin'ny lafiny le fahalalana dia mitondra an'le doctorat zay a de ataoko am'izay aloha zany fa ho am' père Jules Ranefson zany de félicitation anazy a goavambe mihitsy zay sy mifianakaviambe ny finoana katolika député Tontsoa izy ty moa zany tsy mitsahatra manonga miakatra foana zany saika ho isa ankerinandro a de misy foana nietsika ataonao araty sosialy ao amin'ny boriboritany fahenina betsaka ary nangataka na teto ara de nisy mandefa MP misy miantso Antaribe mba te hifandray ny député Tontsoa rovina ny anjarinay aty amin'ny Fokotany zao misy ivelana mbo manarina aza fa de zava-dehibe zany de to teny akazo mangateny ndray ianareo zany nitondra ny traikefa ny savony zany hoe fampiofanana zany hoe manosika an'lay malagasy mba hanana an'le tamin'ny herinandro moa zany entrepreneurial ny resahanao teto zany hoe karokaroka mokatra orinasa zany mba tsy ho variana am'le hoe zay efa be mpanao zany de niaraka ny lalaina Rabezanahary sy ny ekipa zay manao fampiofanana zany ka tsara ny tondrana fanazavana kely am'izay ngamba député Tontsoa satria anisan'ny hetsika nataonareo indray zany tao anatin'izay hoe fanomezana tosika fahalalana amin'ny famokarana an'ireo orinasa kely madinika miainga amin'ny fiariana isa-tokantrano resaka savony ya ka tonga de rahantsika tsary famitenana ngamba izy ary tena tiany le fanofanana fanaovana savony afaniry ary tsy vitany hoe fanofanana maimapona moa zany ataon'ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko fa sady mame fitaovana amin'ny fanaovana savony de ho alefatsika eo ngamba le izy reny zany zay fokotany akazomango moa marina fa mbola anambomanarina io ary isan'ny be vahoaka indrindra eto Antananarivo zany ny fokotany ao Akazomanga ary isan'ny hoe olona be olona sahirana indrindra sy be ambany tanàna dia tsy misy mijery dia noho izay zany noho izay hoe tsy fananana asy zay sy fanampiana ny fiveloman'ny olona satria ny savony ilaina foana na amin'ny fidiovana fotsiny ary ao an-tokantrano dia natao zany izay fanofanana maimaimpona dia ny anjarany Akazomanga ary tsy vitan'izay fa nomena fitaovana maimaimpona zany ry zareo afahandrareo mifamelona zany ary afahandrareo mba manangana association na coopérative zany tao anatin'izay faly ny olona manjato moa zany no hitantsika eo na ny taovarana ny atsimo ny any andrefana moa zany dia
dia tonga daholo teny Akazomanga efa fokotany maromaro zay no sitraka ary mbola betsaka koa no nangataka ary ty tena marina mihitsy mivola zao be da be ny disika hafa mandeha SMS na Facebook amiko rovina mba velaro aty amin'ny distrika anay izy io moa zany noho ny fotoana sy ny fahafahana manao an'izay aloha dia ia mbola mijanona eo amin'ny distrika aloha zany no mitetika azy izay atao fa rehefa misy ny enti-manana sy misy ny fiara-miasa amina olom-boatendra na olom-bovitany amin'ny distrika de azo atao zany no mizara an'izay zany ao anatin'izay de ohatra zay koa zany cours anglais mbola be da be koa no mamanontany ahoana le cours anglais même pas na monsieur le député efa eninjato zao efa tena efa mikatona reo zany ny fisokatana anarana fa efa nanomboka efa tapa-bolana fa de miandro zany tsika afaka embolana zany dia misitraka an'izay tsika de eto zany de efa manao antso sato fa volana ambony de izy cours informatique indray maim-poana de io moa zany voafetra ihany ny toerana de zay tonga aloha ihany aloha fa rehefa vita zany io de mitohy mandavan-taona zany zay na ny cours anglais io na ny cours informatique maim-poana io ary ho avy koa zao ny cours zay fanaontsika isa taona koa ny mpanala fanadinana rehetra de mbola ho teneniny teo zany zay ny faradoboka rehetra zany na ny BBC io na ny baccalauréat moa zany io dia sala mifanaontsika ny tena moa mpampianatra-panabe zany dia tsy maintsy mijery reo taranakitsika zany satria ireo no avin'ny firenena eny ary de masotosoa ianareo Akazomanga ao zany de efa miandro indray fokotany hafa fa tsy maintsy hodina any aminareo ihany lay formation iny de ho an'izay efa navita aloha zany de mezaka mampiatra azy satria efa nisy nampiatra ihany izy ireny député zany de misy efa mahavokatra zany fa miezaka koa tsika zany manampy an'le karoka mamay-pony iny de manatsara am'izay endriky ny atao hoe sehatra artisanal nisy kanefa ahafahana manao fidiram-bola zany eny ary tamin'ny latsinainy hoy député Todsoa de tany Manjakandriana ny azo an'iny Sambaina iny ny délégation nitarihan'ny Filoha Marc Ravalomanina zany mialohan'ny nidirina tao Sambaina zany tiako zay nanaovana ny fionana tamin'ny mpiatroka tiako Madagasikara de nikasa no any atapy-tanàna ny Manjakandriana am'izay mety ho antondeha manokana zany ny Filoha Marc Ravalomanana na reo efa délégation na tany toerana zany avy eo de hoe ho an'ny Sambaina rehefa avy eo kanefa de voasakana zany 300 metatra ny ala ny tanàna ny Sambaina adevitra be iny satria mialohan'iny de fa nanao fanambarana ny ministra Tokely Justin fa hoe tsy azo atao no manao réunion publique kalamanjana zany plein air fa tsy maintsy en salle foana anaty efitrano ary tsy azo atao ihany koa no manao fihetsiketsehana an-dalambe fa mbola tsy vamitona ny fampilezakevitra izao fa misy exception manokana zany na hoe ny angarana manokana hafa kely ho an'ny tompona andraiky mpanjakana indrindra ny exécutif de hoe malalaka am'izay tiany atao izy fa mbola ao anatin'ny andraikiny na amin'ny famorim-bahoaka an-dalambe na io amin'ireo fitokanana asa samy hafa sy izay mety hoetsika zay ataony zany fatatsika nefa ny exécutif dia olona anatin'ny fitondrana ary ny lehibe ny exécutif amin'ny présidence dia manam-panirina ny irotsaka ho filoham-pirenena hibriguer ny deuxième mandat zany de betsaka ny adevitra taorinan'iny namaly isika taty amin'ny antokotiky Madagasikara Filoha Marc Ravalomanina tany Manjakandriana mihitsy de efa namatrapatratra ny amin'ny hoe tsy mety tsy raro ny fanitsakitsahana fanodinana fanolanana lalàna ary ny déclaration universelle des droits de l'homme reo lalàna fehizoro samy hafa no hitsahany zany toy izany koa ianareo solomam-bahoaka nanao fanambarana zay ho alefa eo rehefa avy eo ny communauté internationale ihany koa député Todsoa de tonga de avy hatrany ny arivan'iny de fa nanao fanambarana goavambe ihany koa zany valo be zao no firenena sy vondrona zany nanao an'izay fanambarana zay nanameloka sy nametraka ny ihany lay fanapahan-kevitra ndraisiny gouvernementa malagasy ny gouvernementa malagasy moa zany de niezaka nanazava mitondra ny resaka hoe précision sy interprétation mikasika ny réunion publique manifestation na voix publique ny rôle amin'ny parlementaire sy ireo be ny tanàna sy ny sisa fa eto aloha zany iverenantsika angamy ty adevitra ity satria misy adevitra tsy tokony ho tsiniavina député Todsoa na eo daolo zany resaka rehetrarehetra zany de ty mpanao gazety ty tamin'ny fotoan'andro zay tonga tompona andraikitra am'izao fotoana zao ao anatiny ty gouvernementa
am'izao foty de averintsika aloha ity de avetsika miresaka miaraka amin'ny député Totosoa hoe zao angeny tenenyity mpanao gazety ty mombo izany resahantsika rehetrarehetra zany na réunion publique io na manifestation na voix publique io de mifonosiny tamin'ity fanehoan-keviny tily izy droit absolu enotsika faly fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsiny zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza tonoana ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona imanifester atsao io zany inge le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga ana miteny anareo hoe ny adevitra apetratsika eto amin'ny firenena de adevitra diso hoe mitsangana am'izay le olona rehetrarehetra pikaraha manaty politika ireo de hoe aza to avy aloha ny fitondrana efa visaka ny olony aloha ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy midina an-dalambe indray normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela de tsy mihina sakafony tsy misakafony ny tamin'ny sabozety refa satria tsisy vola fa mikatona daholo magasin zany matahotra fandrombana andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'le izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra nyvonsy ravalomana angera nampidirinao tao ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo magasin rehetra na ny tena ambojatovo na ny tena analakely ary tena mazava be mihitsiny hoe midira ao ambojatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotanyireo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny mivony saravalomana capable mirava normal angereo amagrobeoriliky ko maninona kay ny tsy avelanareo anao ohatra magrobeoriliky izy raha eo amikanjana ambojatovo ny tedava anaovantsika famerenana le retour falazavady anaovantsika famerenana iny adevitra iny satria ohatrany hoe lasa faux problème le créer na faux débat lasa ohatrany hoe inona moa zany tiatsika itenenina lizy hoe filambotsiary aloka ataoko amin'ny teny gasy tsara mihitsy le izy député Totosoa lay taratasy telo pejy soratan'le fitondram-panjakana le fanazavana ambava nataon'lay ministre atao amin'ny TVM zay tia nanakosehana an'le déclaration universelle de droit de l'homme na le constitution na le lalàna fehizoro maro samihafa zany de iny atao hoe ino mahafitana an'le anton-javatra rehetrarehetra zany mbola tsy maty ny adevitra iny satria tsy mbola foana daholo reo lalàna rehetrarehetra zay ny divan'iny olona iny le droit absolu sy ny droit de manifester député Totosoa tena reny le hoe pitaribato vilam-bava tamin'izy nanohatra tamin'ireny iampanao gazety reny ny vavany zay moa ataontsika dridrangily mihitsy ny teny iny na radio na tele io na gazety mba tadidin'ny olona tsara de hoe zay tsy manongo tena ve ny iny ministra iny ranga am'izao fotoana zao sy ny mpitondra am'ireny teniny reny voataona vitsivitsy anao no ny teny anay de zao anao a de mivadika kokoa tena mifanipaka am'le teninao tamin'ny maly no teninao androany zany ve no atao hoe mpitondra antsika ary vahoaka mpitondra mpamitaka mandainga ary ny zavatra nyresahangy teo fanery le ordonnance le ianavoakany koa ordonnance tamin'ny 1962 ary lalàna 60 le ordonnance tamin'ny 1962 efa raiky amin'ny 80 taona navoakana ministre na intérieur zay administrateur civil tsika zao fa 2023 efa tsy manaraka ny toetrandro tsonga izany lokola izy ary io ty ministre ty tsisy nafantatra an'izany hoe ministra totoky kely zany ke tsisy fa rehefa ministra vo taizy ty de hoe administrateur civil io a de zao lasa malaza miratsy le administrateur civil le ministre zany am'izao fotoana zao sady manaonao foana taizany nianatra ianao nanina ve ny pression nazo anao afaka mandangy ianao rehefa tsy mety amin'ireo izy de mametra-pialany ianao ka tsy monina eto Madagasikara avy ao zao le diplôma azonao mihitsy zany mapetra-panontaniana ny olona rehetrarehetra de ohatr'izay koa le ministre ny communication ty iny izao miteny ainy reny no miteny hoe droit absolu zoanao milatsaka an-dalambe de zoanao koa no arovana zoanao no arovana veo ry misy kanja tokony atao anao tokony mekeny amin'ny arabe tsy midika hoe fanonganam-panjakana ange ny fitakiana zay atao
de reny de mazava-be voasora anatin'le hoe ordonnance sa faniry hoe rehefa anao de any amina toerana any amina trano tsy vitan'zany any hoe any amina trano olo izy dia atao itamoramora zany fa atao tsy eniny any ivelany fa oranga reto oramato reto fa iverina amin'ny fanjanahantany amin'ny jadona ve tsika taizany nisan'zany teto ambonin'ny tany tsy gneo anatina repoblika aiza zany le fahafahana manjary mezan'ny olona tsika ho ao anatin'le izy aiza le zo fototra ny maha olona zany azo oetina civile no manao an'le izy ary ordonnance zany faniry dia tsy mahafoana ny atao hoe constitution ny lalàna tao anatin'izay ary nazava tsara nge maly zay zany nakako ohatra tamin'ny Père Jules raha naintsika le filozofia politika nanazavany azy am'izay hoe fahafahany rehetra zay zay zo fototra zay mazava tsara zany ary io zany tokony tsy atahotra misy ny mpitondra matoa zany ny olona makeny adadalambe tokony tsy atahotra ny mpitondra fa matoa izy manao an'io faniry efa fatana izy fa iongana efa fatana fa tsy ao andamosiny tsony ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao direct tahotra zany de matahotra ao anatina vo maika nge jejereo ny ampitsony iny nge le tsika tany manjakany faniry tamin'ny alatsinainy de teo aneo folo avalomana de hoe androany aho izy tsika zany amin'ny oroorona tsara de ampiseho ny sary ary anoratra any amin'ny comité international ny ampitsony iny de ny valy zay mbola midika nge hoe anana toteny folo avalomana eo anatrehan'ny mpiara-miombinaty comité international jereo fa ny firendehibe rehetra union européenne ny ambassade rehetrarehetra ny amerikana frantsay ny alemaina be da be tonga de nanakina ny communiqué na ny ordonnance navoaka ny ministre ny intérieur nanakina fa fambaraka ngereny de vita ndray izy faniry ny ariva de mbola sananao ihany le ministre ny intérieur le totokely ty nanazava ndray hoe zao nge ny antony zao nge ny antony tena osa hoe tena olona tena tsy maimena za zany dia mangataka ny fametram-pialana zao de zao ny ministre ny intérieur fa ministre incompétent ianao ministre ambomanga ianao manala-baraka n'zany hoe administration amy resaka administration publique zany ianao manala-baraka ny atao grand comité de l'état ianao zany fa ianao ny administrateur civil filifily ny administrateur resaka taminay fa nefa nanongo tena asaina mijabaka de mijabaka tena mijabaka tena hoe olona ministre piso lelako tony tsy manano ny maizy azy de zao afa-baraka raha tsika mantsy no miteny de ny endreo fa tsy kritika foana fa ny teny ny société civile ny teny ny communauté international nanakina hoe tsy mety ty fanamboarana ordonnance nataonareo tiry fanjakana de mbola tsy tonga saina ihany ny akon'io nge misy impact ara diplomatie misy fiatrekany ara-toekariny ny fiatrekany amina fifanampiana sy ny fiara-miasa nge zao ataonareo zao satria mitaky ny demokrasia daholo zao ny firenena maro ary zany anisan'ny antoka ray anampin'ny olona anao ny fisiny demokrasia anatina firenena anankiray sy ny fahafahana zany hoe liberté zay universel zay tokony arahan'ny firenena ray na izy izy na iza eto ambonin'ny tany de tsy hainareo ve zany de aiza de anaty trano asio trano be amina hectara dollar ny fokotany sy ny commune eto Madagasikara mazaka olona manaliny de any zany tonga ao anatin'izay aiza rangaha teko etsena ivezivezy eto Madagasikara de sakana atao anatin'izy na sara zay le mpitandro filaminana nafaniry ny sakana teo sambainy sika a kilometra maro ny tomobile sy ny olona nahazo ny teny-gasika ny mpitandro filaminana sy ny fanjakany vo maika angereny mampihetry ny crédibilité anareo zany indrindra ary betsaka ny olona sorena teo betsaka ary nisy TGV teo
nefa tena leo nisy olona raty eo aha tofoka anatin'le izy ary zao zany tena zava misy male mpitandro firenena nge de ny pitsikatsika teo hoe zay nge tena voatery tena zao nge zay fa tena tsy mety ny ataondreo efa tonga saina nge zao ny mpitandro filaminana maro fampomba azy daholo lo rehetrarehetra efa tesy de noho ny négociation nataontsika de nalefa am'zay nge tsika avy eo zay indrindra fa rehefa narefa efa tara le izy efa tezitra amin'ny fitondrana zany ny vahoaka ka ho anao ny ramatoa minisy ny communication mivera teny manenatra mihevitra azo tompa-efana mandrak'zay de eo mandrak'zay anareo ny asany tiako tenenina am'zao raha mbola vonina hipetraka eto Madagasikara raha misy avanareo eto de mipetra tsara miva hevitra fa za de efa miteny miala herim-bahoaka tsy zakanareo ny herim-bahoaka tsy zakanareo so mitetitetiky ny tsokany ivelany efa miresaka amintsika daholo ny comité international ny diaspora rehetrarehetra so mieritrretra hoe vita le 6 mois ty de hitsokany ivelany daholo nareo mpitondra mamboran'ny gouvernement de efa miteny zany zay hitany olona daholo ny misy anareo ny couloir rehetra misy anton'zay matoa miteny an'zany tsy fampitahorana zany fa zava misy ka hoy za hoe raha nisy nke teto ny jadona tsika nisy mafy noho ny ngaratsiraka fa taiza izy tamin'ny 2001 aiza taiza no nefa rany amiral izy tao amin'ny daholo ny hery rehetrarehetra ny stratégie rehetrarehetra ananany maika ave fa ianareo am'zao fotoana zao ka reny zany dia enatra faniry itsika zany dia mitaky ny fahafahana mitaky ny démocratie za manokana député de Madagasikara za tsy maintsy vezivezy eto Madagasikara na faly nareo na tsy faly na say anao ministra tokokely de bahana mihitsy raha say anao enao mihitsy ny tiako ibahana ahako ahitanao anao hoe iza ahako ianao olom-boatendry za olom-boafidy ianao ministra za député ianao ary afaka mialandroany sy rapitso nya vahoaka no nametraka ao de mangataka anao za raha mbola moro olona zoako zany zoan'ny solombavam-bahoaka no manao tatitra naiza izy na aiza na mifepitaona izy iny na mifepitaona inona reny zao de diso be daholo koa reny am'le interprétation no interprétation politique en faveur no makiny lalàna tsy tokony nareo nanao an'zany fa misy asesenge eo fa interpréten'le ministre le izy interprétation politique any lalàna ka azo atao an'zany amezany tombony ho azy ahoana ianao ny teny solombavam-bahoaka ahoana moa ianao ny fiepe solombavam-bahoaka hoe tsy maintsy voavita hony ny fivitrana de iny ihany no manao an'lizy zoan'ny solombavam-bahoaka tompoko no manao mitatitra na isanandro izy nge voavita ny olona fatsy anao raha tianao solombavam-bahoaka de midira hitan'olona raha tianao na tsy tianao izy raha olona ny sambava ary be da be ny feo tsisy tianao nge olona miavony ianao tsisy ninainao de milatsanao fa banao ange hoa za hitanao azy za solombavam-bahoaka ary za tsy voatery ao Ambohimanarina ihany voafidy tao Ambohimanarina fa député de Madagasikara naranay ovay zany le député de Madagasikara atao hoe député Anikongo ihany ty na député any Efenrivesta ihany ty na député any Mananjary ihany ty na député any Analalava ihany ty na député any Ambohimanarina ihany ty na député Iaiza ihany ty ovay an'zay izy tamin'ny 2007 keke zay le député hoe ya député lany taiza teo Ambohidratrimo na teo amin'ny 4e na 5e na 3e na 2e na première na député na Tsirabe zay fotsiny ny anarana fa tsy député de Madagascar fa zao nge député de Madagascar ny anarany ka za tompoko de zay rehefa amorolana na tsy azonareo am'zany voafidym-bahoaka zoako no miantso ny olona zoako no manao tatitra amin'ny olona rehefa tonga koa zao rehefa metsena rehefa mitsapa maraina vahoaka be nge no miararaka amiko de sakamo zay raha sanareo fa ny atopoko rehefa anao de zay fotsiny rehefa mory olona de zay fotsiny mi-informer fotsiny fampahafantarana hoe misy an'zao anaiky nareo tsara tsy anaiky nareo tsara fa za de mandroso foana ohatra le natao tamin'ny tapabolana iny na nianao nga misy nareo tsy nisakana ana nyandry anao nge za tamin'iny hoe lehilavy ianao kanjo niembotra faniry nindrasako mihitsy angeny niembotra de rehefa mieritreritra anao ndray de ho ita eo raha anao koa ny tim
de ho hita eo na naovanareo azy fa tsorinay fa tsy voafeny io zahay samy ambany lalantsika ataovy mitovy le izy ahoany nareo tena hoe zay afaka manao ny fitondrana nge hony de ary afaka manao de men'ny communauté lesona fa ny mpampanao tsy afaka manao fa fahambaraka reny ny comité international na mpiaramombonaka na ame lesina anareo zay moa sy efa name lesinareo fa de enonareo fotsiny le izy fa tsy arahanareo fa rehefa mpiara-miombonana ka rehefa nivena matsy mame lesina zay nareo vao matahotra fay nareo zay fay zay fa zay zany de tsorinay androany dia ory vahoaka andao hijoro atranotsika mitsangana fa tsy voafehandreo zany rakatsika tsy anareo ery Madagasikara mbola andeha foana zay aro tsara nge andeha foana zay ivezivezy zay ary tanapolo zay fa bano sisy hakano nge hitanareo azy zay ngamba faniry no tiako tenenao anatin'izy fa ianao ministre intérieur mialanao fa tsy misy lana anao de bano nge zaho zay enao mihitsy ny tena hibahana anay raha sa ianao en personne fa za maniraka hoe préfet chef district emoreke enao mihitsy ga ministre ny tiana hifanatrika aminay eny an-dalambe raha sanao de ho hita eo fa raha sanao de lelanao amiko fa rehefa tsy sanao sarim-bavy ianao mialaranga ianao tsy maninininy ianao averitsika eto ny kabary nataon'ireo solombaviboaka tany sambaina manjakandrina nandritry ny fotoana iny satria dia nampiseho am'izay hoe tsy miembotra zay ary efa mahita tsika io ny détermination sy ny conviction ananany mpitarika ny antokotiko Madagasikara ny solombaviboaka ny bras politika rehetra ny mpiatroka rehetra zay le tiana tenenina hoe petra tsara de mamitsah fa aza manao an'izany prérogative na puissance publique zany de mihevitra azy hoe anareo ny tompo-pahefana mandrakizay fa mipetra tsara fa aloha enotsika ny kabary nataon'ireo solombaviboaka teto sambainy ity fahatapahana lalam-pirenena ity androany ny ovy indray mantsy nitetika adin-dramatahora teo aloha raha nosaka nanatsy anatrika ny fotoana mpanoana ny dimy izao tsy avela mivezivezy mihitsy indray ny mpikambany toy ny ahoana loatra reny tahotra ny fanjakana amin'ny antoko-timy reny ny zavatra hitatsika teo ny tenanay moa anisan'ny solombaviboaka maromaro zay anisan'ny atrika an'ireo de hitan'ny arahanay nahita teo ny ohatra nameny président Ravalomanana araky ny teniny teo de hoe tsy miemotra isika ary tsy niemotra izy fa nanomeny ohatra ny oaran'lay barazy de tsy sankitika azy fa zao ny zavatra ampitandrematsika nyreto ambara fa manana ny fahefana kitio ao any singambolony président Ravalomanana ahitanareo azy miteny aminareo izay fa zay miezaka manara-dalàna manaraka ny ara-drariny nefa reny ny ataonareo anay trosa ihany ny teniko beta be fampirorona am'izao fotoana zao resaka tam'le mpitandro ny filaminana zay teo de basy no arangarangana tsisy ampitahorinareo eto efa tsy rary ny ataon'ireo tsy manara-dalàna fa tsy manakatra amin'ny farantsika efa hitatsika zavatra tsy netretraretra ny tena ataoko de zao voiny ray mandeha tsy fahalalana voy fanondrony fa tsy fahaizana ary mbola ka voy fanontelo am'izao tsika adalàna tsy anaiky tsika zay député de tsy anaiky tsony amin'ny fanakatsakana atao président mitodika manokana ampitandro filaminana eto lehibe anareo rehefa mifona fa nareo ndray ve tsy fony efa mba tokony fony nareo zalafa zakatsakatsanana ny lalana tenikely tia nampitaina amitsika fotsiny itsika vorolany ohatr'izao dia mila mifanetana mila mirahina manana filosasy itsika dia tsy maintsy manaraka zay fa sahiny ny filo zay efa raha malalo fa asana jolamboto meto de jadona meto noho zany ailana fasahina tanteraka tsy emotry ny sony izahay ho ny tia mandroany natony ahoana eri-pamoretana tao aminay efa ohatra tsara ary hoarahina ny fahasahin'ny filoha nasionaly ny atoko-timy mandroany iny de reny izy reny fa mitinina fotsiny de hoe atsipy ny teny atsipy ny tady any atandroko ny omby atsipy ny teny any ampomy malala voarain'zay tokony ny sady raisena azy reny détermination sy conviction reny de anjaranareo mandray azy fa mitimy zany ametraka foana mbola betsaka amin'ny programme ao ary tsy mijanona io na iza ary teto Madagasikara de amboary ny fekebonareo fa io tsy maintsy mandeha arak'izay programme mifanomanina zany lalàna no hitondran'ny antokotiko Madagasikara amin'io setra resam-pinena lalam-panolena sora lalàna samy hafa zany
ivadikatsika misy trangan-javatra manahirana be député Totso Andriamampandry ianao efa teo anivon'ny tontolon'ny fanabeazam-pirenena tena tale général tao mazava nefa nambarany lalam-panorenana anatiny amin'ny hoe ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitondrana ara-panjakana ny foloalindany fitsarana mpitandro filaminana ny fampianarana ary ny fanabeazana zany hoe l'état garantit ozy izy la neutralité politique de l'administration des forces armées, de la justice, de la police, de l'enseignement et de l'éducation. De l'enseignement et de l'éducation. Ity trangan-javatra hoenotsika ity tany faritra Sofia Tanoany dia alefatsika lizy faly am'rakity horonam-peo zay enotsika ity ny drenina no manao kabary tahakan'izao anatina passation ana Cisco de enotsika aloha le izy de anjaratsika ny tena mamakafaka sy mandinika hoe voaja ve ity neutralité politique de l'administration ity de ao anatin'izany ny enseignement sy ny éducation enotsika ara lizy faly tsy adinitsika misaotra ny nahary izy Andriamanitra nefa zavatra rehetra navitantsika natotosa amin'ny atsakany sy ndavany izao lanona mpamindram-pitantana zay ny fanaovan'izy rola Andriamatoa izay Tale Soton sy Andriamatoa izay entrant io koa zay za moa zany amin'ny maha talebahatra ao dia magnentina atsika mandrakariva entina atsika mandrakariva ary tsy mitsarotra misaotra ny filoham-pirenena atsika jaina Andry Nirina Rajoelina zay mpitondra anisany tegna mandinika izy ary tegna manana fanetretena ny filoham-pirenena atsika nanao ezaka mafy izy tamin'ny fitondrasana zany firenena atsika mbola izy moa eo de magnentina atsika ny tenanay hanoana an'izany filoham-pirenena atsika zany zaho manokana ianareo chef zapy za tsy tiako maregny nisy olo nagnanjany nandalo faritany nisy olo magnanjany nandalo faritany ny atsika dia ny filoham-pirenena atsika ihany mihitsy kofa tsy kofa olo kafa atsika tsika satria izy nametraka an'iregny manara-penitry marobe regny iny koa maro tena maro ny zavatra natao prisque monsieur le maire prisque anareo tsitsy toko afa manjaky eto fa TGV fa manjaky satria atsika ozy monsieur l'assistant député nomoaligny zay tsy le tsara velatsika tsy ambava fa aseho amin'ny alalan'ny fihetsika satria misy amin'ireo parlementaire atsika reo mamitaka olo magnano sary tiandreo président fa tsy tiandreo président mamitaka zareo tsy mamegnatra miteny an'izany ary za tsisy raha tahora satria za miaraka amin'ny président tsisy raha tahorako za miaraka ambaliketiko président ro tsisy raha tahora alefeza mifily jiaby ka raha parako atsika mila miezaka atsika manaonany filoham-pirenena atsika zay fa reo olo mamadibadiky azy rehefa no tsy miezaka zareo aneny tsy miezaka fa tsy ny filohantsika eny ary zay le izy teo taleparitry ny fanabeazam-pirenena amina faritra raha iny ao anatina passation ao izy manao propagande tsisy afa-tsy ny filoha ihany malasa anareo mbola metraka fitokisana filoha tsisy matanjaka akoatra ny TGV mametraka fiepetra izy am'ireo chef zapy tsy te are hoe nandalo taty ihany nandalo taty ihany filoham-pirenena rery ihany ozy izy vakitsika ty article am'ty décret ty avetsika kely alohan'ny omena azy ny député Totso vakitsika ty ty article ty mba hahafantaratsika hoe ahoany zany tsy fiandanina zany ity ny lalam-pandroena nefa mazava mivakitsika teo fa vakitsika ohatran'izao le izy décret numéro 2003-1158 zany hoe 1958 zany portant code de déontologie de l'administration et de bonne conduite ozy izy des agents de l'État avainy ministère en fonction publique zany
de ty ambaranytily izy article 3 neutralité tsy fiandanina. L'administration ne doit pas exercer sur ses agents de traitement discriminatoire ni aucune forme de pression de nature politique, idéologique ou autre. Mazava tsara zany. Ny fitondran-draharam-panjakana ozy izy dia tsy tokony misy endrika fanavakavahana, tsy misy tokony endrika tsindry amina endrika politika ara idéolojika na lafin-javatra hafa ihany ko. Mazava tsara zany. Ka le tany amin'ny faritra hafa nytenen'ilay taleparitra teo dia mandikitra antia voalaza ny lalam-pandrena aloha voalohany indrindra amin'ny neutralité politique de l'administration satria politisendrareo le resaka fanabeazana sy ilay fampianarana, fa mandika ihany koa amin'ity décret ty de ty ny sary tamin'ny maroantsetra anankiray alohan'ny amezantsika azy any député Todiso. Sport scolaire championnat amina district zay le organisation ataon'le Cisco tamin'ny maroantsetra de manao lanonam-panjakana rehefa sy ny sary faly maikamaikitsika de manao lanonam-panjakana de tsy tahotra tsenatra ny banderole aloha tsy resahako amin'ny loko orange fa lay Cisco lay chef Cisco reto zany ny olo-mpanjakana manatrika an'izy. Misy sénateur ao, misy ben'ny tanàna ao, misy lefitry ny district ao, misy anivon'ny gendarmerie pirenena ao, fa jerevo le chef Cisco manao t-shirt TGV nga ty rarahana toko sport scolaire any ety e, manao t-shirt TGV le chef Cisco, le personnel laorina manao t-shirt TGV, le lanona na tsy hoe lanona ny TGV fa sport scolaire l'izy championnat. Misy tompona ndraiky mpanjakana ao asaina de zay le fampifangarona le politika ao anatin'le raharam-panjakana, nefa misy zapy ampiasaina ao. Ty zao zapy maroa 2 maroa zany maroantsetra, misy zapy hafa koa ao, zapina andrano fotsy commune zany andrano fotsy zany mitovy tsisy valaka am'lay fanitsahana am'le neutralité politique de l'administration. Député Todiso. Ya so zavatra zao no tena hoe mamofady amin'ny resaka fitatahana mpanjakana satria tsy mipetraka ntsony zay hoe neutralité de l'administration zany. Mazava tsara le hita voavakitrika atao amin'ny article 3 teo zany a faniry, ary io ny ao anatina décret numéro 2003 1158 amina code de déontologie ny administration et bonne conduite des agents de l'État. Hoe ny administration zany de tsy tokony hampiasa mihitsy ny subordonné na ny mpiasa mpanjakana amina ina na ina no pression hoe fidy io a ranona na tsy maintsy miditra amina loko ika politique ty anao a na foto-kevitra ity ao anatin'izay dia mazava angamba aniny. Ny tiana tenena zany ao anatin'ireny dia tompona antoka amin'ireny ny misy ny éducation nationale. Tsy mafeny olona izy ary reny a matoa sa manao an'ireny ny olona misy efa baiko ao avy amin'ny ramatoa minisitra. Aiza misy traîne iteny ampahy be maso ohatra reny directeur régional ny éducation nationale nomena tamin'ny conseil des ministres kely n'olo reny e, mpiasa mpanjakana ambony e, de hoe na ny zapy na ianareo de anoana ny andro raha joetsika de etandre moa izy ianareo zapy sy ny karazan'ireo tsy henoko hoe henoko hoe zao fa tsy maintsy nao zany manaraka le foto-kevitra antoko azy zay misy azy mamofady zany reny amiko zany a tokony ametra-piarahana koa ny misy ny éducation nationale. Maninona ny politezena ohatry zany le izy e, sady tena hoe tena hita maso a refeo a de tsy ny teny na de niary le raha matoa misy ny éducation nationale. Nefa be da be am'izao ny pression ke atao am'ireo taletsekoly am'izao fotoana zao e, enina daholo nge zany e, ho avoakana eto moa zany am'izao fotoana zao amin'ny alabato rehetrarehetra amin'ny karapanona zao de hoe ho any Tsonjombiny indray zao a amin'ny 21 22 avril faniry de terena daholy ny taletsekoly sy ny zapy sy ny mpiasa mpanjakana rehetra sy ny mpandrarao tsy maintsy makany satria ny TGV zany a io zavatra atao io am'ty avril ty enina daholo ke mitaritra ty aminay daholo tompoko reo olona rehetra reo ary tsy faly aminareo
de aizako CFC koa anao de akanjo misy soratra hoe tsy hitan'le oranao fa TGV nefa ianao a misy mpampianatra be da be aminao tsy rarahana tokony izy fa rarahan'le tena efa tena tsy rariny efa tena hoe tena ty zany tena efa tena hoe fitondrana mieritreritra hoe misy olona de manao ny atao io oringia CFC koa tsy mety zao ataonao zao mino fa fantatrao tsara ako alefatsy le banderole tamin'ny mitondra ministère de l'éducation nationale reny olo reny zany a tokony ametra-pianarana daholo ny ministre ny éducation nationale le draina ny teny teo a ity CFC koa ty fa ny ndretika zao ry faniry de tenenandreo de ifonandray aloha nga vita amin'ny fifonana foana izy ty ny vahoaka malagasy vao mangalatra koa kely na mangalatra kely vary ereta maro de tonga de migadra nareo a manao zavatra mamofady iady atorony amao manitsaka ny lalalam-panenana mifona le sego mifona mialako anao sego raha lehilahy efa tsy tiany voaka ianao efa tsy meny olo lasiny koa anao mifona mialao a fa de misolelaka toerana kely io vataka de solelahana sala am'zao a ka amitsika zany a raintsika noty tsara zao faniry fa tsy mety tsony zao fa efa tafahoatra zao hoe politisien zao ny agny administration indrindrindrindra fa ny fampianarana tsy azo atao an'izany tompoko efa tsy menareo ny asiny ny mpampianatra rehetra ny école publique rehetra tsy efa tsy menareo ny asiny mahisy azy ny mpampianatra any amin'ny EPP ny CEG ny lycée ny vacation ny subvention ampijalinareo ny examen ty ho avy zara fa vola firy fotsiny no menareo ny Cisco hitantanana ny BPCS ny CPE sy ny baka am'ty terve mata fotsiny no ataonareo ny école privé tsisy subvention tsisy fijerevana ny école privé de mbola zao ndray no ataonareo zany a ao anatin'izay de tsy anaiky an'rentsika ary reny zavatra reny a de ampisehotsika n'izao tontolo zao efa nyteny zao tontolo zao teo tamin'ny jadona nataonareo a efa nanao fanambarana izy a fa de ity zavatra ty koa de tsy amelantsika mory ty satria efa tena tafahoatra loatra ny zavatra tsy mety a ataonareo efa tsy menareo ny ankoanina ho an'ny vahoaka ny fasana miboaka efa taky n'inona ny lalana nkejereo hoe ny tsy fisinasa ny tsy fandripalemana am'izao fotoana zao ny touriste faniry am'izao fotoana zao nke jereo hoe zara fa misy nke am'izao faniry jereo any Maurice zao i faniry nke nosy kely tsisy ressource naturelle tsisy zany hoe arenakibony tany ao fa jereo zao izy lasa lavitra noho itsika nefa firenena kely ny mponinao aminy 2,500,000 mahery kely fa nitan'ny touriste ao aminy faniry 3 millions zany hoe mihoatry ny 100% nisan'ny touriste de mampiditra devise izy de miakatra fa efa mividin'ny olona miakatra ny PIB ny olona taux de croissance de lasa lavitra le fireneny touriste fotsiny zay a ny any France faniry 60 millions d'habitants nisan'ny olona any France fa ny touriste tonga any nge 80 millions mihoatra ny 100% fa itsika firy 20 millions d'habitants firy fotsiny ny touriste misy zara fa misy 500,000 nefa sika firenena ngeza be noho ny France noho ny Maurice misy ny zavatra rehetra sika zay mampiaiky ny vahiny noho ny any France sy any Maurice ny firenena hafa fa zay fotsiny ve no touriste misy ny dika zay tsy manana politika amin'ny resaka fizahantany sy ny politika amin'ny fampantroana amin'ny akapobeany ny fitondrana raha touriste fotsiny ao no haitsika manao azy de efa fidiram-bola be ho atsika akoatry ny arenakebony tany sy ny fomba fitantanana ny firenena zay tsy hainareo ka amiko zany faniry dia rehefa tsy aly ianareo de ny vahoaka no analanareo amin'ny analan'ny fifidianana fa raha mbola mitoy zao ataonareo zao de zavatra hafa nataon'ny vahoaka aminareo zany ao anatin'izay eny ara lasa de lasa ny fotoana ny solomamboaka atsika mbola maika amonjy fandaram-potoana maro samihafa fandaram-potoana ara-sosialy fandaram-potoana ihany ko ara-politika efa sasamiandry isika anaraka an'le TFM le hoe tsotra foy sady mazava avy amin'ny député Todsoa na manayada ihany ko efa riany ambadika any ny fiomakomanany tamin'ny helonintsika entrepreneurial talohan'izay resaka droit na zo fa amin'ity androany ity indray isika de teny amin'ny sehatry ny fiarahamonina teny
raim-pianakaviana no nametraka n'ity fanontaniana ity député Tojosoa zay eny anivon'ny Fokotany eny nametraka an'izy ity hoe ahoana ozy izy no ahafahana tsara tena milaza miresaka ny atao hoe mpandray anjara eny fotony amin'ny asa fampandrosoana acteur de développement local de ary izy ity tsy eto fa any faritra zany izy ity de noteko mola izy de apetrako amin'ny député Tojosoa zay ho TFM androany hoe inona tsara moa zany ity hoe acteur de développement local ty na hoe mpandray anjara fototra amin'ny fampandrosoana any fotony député Tojosoa. Ya ny atao hoe iampandray anjara fotony zany dia resaka fahampandrosoana fotony resantsika na développement local de io ny tena fototra ampandrosoana ny firenena rehefa any amin'ny fototra zany zany hoe miainga avy any amin'ny fototra any amin'ny fokon'olona any amin'ny quartier any amin'ny Fokotany ny fampandrosoana ka samy manao an'izay daholo ny Fokotany rehetra dia ny fikambanana Fokotany rehefa mandroso de mandeha ny commune nge de mandroso ny commune rehefa fikambanana commune no mandroso de mandroso le faritra le district rehefa fikambanana district no mandroso de mandroso le faritra rehefa fikambanana faritra no mandroso de mandroso le firenena anankiray ka rehefa te hampandroso antsika de lefa tena napetra koa zany de hoe izavy reo tokony acteur de développement local de misy anankitelo izy zany hoe raha atao amin'ny teny frantsay de trois types ny acteur de développement local zany le mpisehatra zany le le mampandroso iny fotony de anankitelo voalohany amin'izay de misy natao hoe acteur endogène ny atao hoe acteur endogène de le olona le mipetraka any amin'ny nivon'ny Fokotany misy le fokon'olona misy no menandraikitra mampandroso le Fokotany zay misy anazy de atoro azy hoe inona avy ny zava-misy ao anatin'le fiarahamonina zay misy azy de le olona ao no mitantana sy mitondra ary zay nge mazava-dehibe mbola edivantsika fanira rehefa tonga amin'ny fitondrantsika hoe misy Fokotany zany aza tendrena fahatany misy olona tsy mipetraka ao akory olona mangidoditra amin'ny olona no atao amin'izao fotoana zao fa le olona mimonina ao mihitsy de le fidina misy le olona ny fokon'olona no mifidy azy hoe iza le mpitarika ato de iny mpitarika iny no mitarika ny olona hoe ity ny olona atsika de zao no ahafahantsika mamaha le olana anatiny zay natao hoe acteur endogène misy leader d'opinion zany ao de totompona ndraiky zao amin'ny fokon'olona no mitarika an'izay dia miara-miasa daholo ny fokon'olona zay natao hoe acteur endogène ny faharoa dia misy ny atao hoe acteur transactionnel ny dika zay ndray dia reo le zanak'ampielezana ohatra hoe raha any atsimo ianao any Iorombe ianao any Samafy ianao avany de nianatra teto Antananarivo ianao niakatra ny université ianao de tsara asa teto ianao zany de mba niasa nanangana orinasa lasa mpiasa mpanjakana ambony mivarotra dika mandeha mivarotra de zao rehefa hampandroso le faritra zay misy anao le ny terahanao ny terahan'ny tavoninao de reny olo reny zany no atsonao mba hitondra ny anjara borikiny anampy an'le acteur endogène ohatra zao hoe anao sekoly le fokon'olona anatin'le fokotany anankiray na commune anankiray efa nanany fokon'olona ny tany efa nana ny heritrandry sy ny bibiriky sy ny fasika ohatra fa le olona le zay nahita fianarany rehetra zany zay monina tany am'le faritra zay nianatra taty Antananarivo ra nianatra tany ivelany izy no mipetraka reny zany no angatahanao fiara-miasa anampy amin'ny vato indray sy amin'ny tafo sy W zany ho an'le fokon'olona zay monina ao anatina Fokotany na commune iray zay no natao hoe acteur transactionnel de mitondra ny anjara borikiny zany reny olona varam-pianarany reny zay nianatra taty Antananarivo na nianatra tatany amin'ny faritra hafa na nianatra ka tany ivelany ary ny amarana anazy dia misy natao hoe acteur exogène reny reny natao hoe mpiara-miombonatoka reny zany le angatahanao ndray reny le tetikasa zay ataonao amina toerana anankiray ao anatina Fokotany ray na commune ray na faritra ray de reny angatahanao mpiara-miombonatoka fiara-miasa zany ampandroana le faritra ohatra hoe apio zay anao Lalakely apio zay anao Bassin de misy zany zay partenariat zay zany zay tsy maintsy atao rehefa hainao zany no mandresy lahatra am'ireo acteur telo anaky telo eo anatina fiarahamonina anankiray faniry
dia zay natao hoe misy le développement local de zay développement local zay a lasa mitarika makany amin'ny développement régional de rehefa mandroso daholo ny région dia mandroso le firenena anankiray. Eny ary mamarantsika député Totso amin'ny fivahinananao eto amin'ny fandarantsika satria nahazo lesona mamem-pona indray ny mpanaraka antsika ho an'izay nandray atsoratra zany tamin'ny cahier de amin'ny manaraka indray zany amin'ny herindray hafa indray nitondrantsika ny TFM zany de mino fa iverina amintsika eto député Totso sady mirary pasika finaritra ho anao ihany koa député Totso sy ny vady aman-janakao ho an'ny team ihany koa boribory tamin'ny fahenina. Ya zay misy ny havaranako azy misoratsika rehetra ary mirary pasika sambatra ho antsika rehetra zany amin'ny alady zao na izy na iza rehefa malagasy dia mirary fety sambatra ho anareo na de mafy aza ny fiainana fantatra fa be da be nareo mandeha SMS hoe na de sakafo hoanina ary zao efa sarotra fa dia azadino no mametraka ny fiainantsika amin'ny Jesoa Kristy izy nefa nitsangana tamin'ny maty anavitra antsika ary ohatra velona ho antsika izy hoe rehefa mametraka ny finoantsika rehefa manao ny marintsika dia tsy maintsy tafita foana ny sambo fa tsy misy sambo rendrika lavo zay fa rehefa nantsika zay finoana sy ny firaisankiny zay dia ho tanteraka antsika ny favinavina sy ny faniritsika rehetra zany ao anatin'izay koa dia engane mba ho pasika feno fifaliana ho antsika gamenakavy ny pasika zay atrehantsika zany amin'ny alady zao ary ny amaranako azy de hoe ny firenentsika de firena tsy niady fa tadidio fa raha maka firena hafitsika Rwanda, Corée du Nord potika sy niady nge zany nefa aiza izy amin'izao fotoana zao tena tsy poany rehetra zany zay Madagasikara firenena milamina firenena mbola tsisy zany hoe guerre civile na famonoana izany firenena manana ny arena kikabony tany rehetra manana olona endry sy mahay ka noho izany zao pasika zao de tokony anova ny finotsika ary tokony feno fanamasina daholo isika indrindra fa ny mpitondra ka ay tsara tena ka mba hijery amin'izay zay hoe anjara biriky anjara masoandro ny vahoaka malagasy zay misaotra tompoko. Eny ary de omentsika lalana ny solomavoaka Totso Andriamampandry somary niotra kely no fotoana zay niveriny fa ialany atao fandarina fa miala tsinitsika satria mafana le adevitra ary misy zavatra tsy maintsy niresahana teto niaraka ny député Totso Andriamampandry de anovantsika an'izay fialan-tsiny zay amin'ny hoe nisy fioarana kely ny fotoana fa mino zay ho anareo zay efa miandra député Totso zany satria député Totso io manko zany zao de ny anazy tena mandeha tena ino moa zany chronomètre mihitsy ny anazy zany am'izay mety zavatra rehetrarehetra ataony zany de izay lafin-javatra zay mahafinaritra amin'ny député Totso iada efa hiditra eo satria misy zavatra ho azavainy iada miaraka amin'riny eo rehefa avy eo zany ny tontolon'izany resaka satria fanambarana iny teraka zavatra maro de resahany ady eo ny resaka hoe ingérence resahany ady eo ihany koa ty ady hevitra be mampiazakazaka ny olona am'izao fotoana zao ty hoe teteza mity sy ny sisa ho avy eo iada iresaka azy ihany ny tontolo ny fifidianana ho avy satria manao fanentanana mafy mihitsy ny FLN na rehefa avy eo de miaraka mifametatsoroka daholo ny rehetra zany fametanana zany fa eto de teteny kely fotsiny amin'ny hoe lay firenena mitoetra ny fanjakana mandalo veriko tsara firenena mitoetra foany ty Madagasikara ty raha tsy hoe anga ka tsy fantatsika zay vokatry ny tena ady any ivelany any de apôkandry Poutine le Satan 2 lay bomba nucléaire na mesy tena bomba hafa mihitsy ny alatsaka eto de tonga de tsy hita ao anatin'ny saritany zao tontolo zao Madagasikara trangan-javatra hafa mihitsy zany na any milliards zany any rina any tsika mety isy ny fivan'ny toetoandro rina de mety tsy hita tsony ao anatin'ny karatra no misy amin'ny Madagasikara satria mety analavitra izy tsy fantatsika tsony zany fa hatram'izao aloha zany mbola manana fotoantsika hoe itenena fa mbola mitoetra foana amin'ny mahafirenena ito Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy fa mpitondra ho mandalo de rehefa mandalo ny mpitondra ny lalàna no ifampifehezana eto ka tsy misy ambony lalàna hoe mpitondra fanjakana ianao na président mifokotany ianao na délégué d'arrondissement ianao na be ny tanàna ianao na chef district ianao na préfet ianao na sous préfet ianao na député ianao
na loolona ianao na ministra ianao na PM na ihany koa filohan'ny republika de ambony lalàna zany indrindra moa fa mieritreritra ianao fa nomena tamin'ny akatra na par arrêté ministériel na par décret de mieritreritra fa ianao zany ny tena favori mandrak'izay eo am'le izy tsy zany lay firesaka am'le fitondran-draharam-panjakana tsy zany ihany koa le atao hoe politika fa misy fetrany io na io raha nome par arrêté na décret de patron politika nanendry anao te analanao afaka 2 andro 3 andro de miala ianao ohatran'le ministre ny arenakibon'ny tany 3 andro izy de tsy maintsy ny ala tsy afaka niditra tao amin'ny brakory ny ary anao passation sasa misy nomena ray volana de ray volana iny de tonga de fa miala misaoty avy hatrany misy skandale kely ataona chef de région tonga de misaoty avy hatrany fa afa ny hoe mandat efa taona 5 taona iny koa rehefa misy lalàna iny rehefa manao zavatra ivelan'le tena asa ianao de azo enjehana araky ny lalàna de misy sokajin-dalàna ny enjehana azy raha ohatra izy be ny tanàna efa taona ny mandahany ohatran'izay ihany koa ny député ohatran'izay ihany koa ny filohan'ny republika ohatran'izay ihany koa ny loolona ka nytiatsika tenenina am'izany de zao le fizazahoana am'le seza tena hipetrahanareo io mandalo ange le seza ary betsaka ny efa nandalo teo sy namme ohatra hoe tena grave be indrindrandrindra am'izao taonjato iainantsika izao zay efa misy am'tony teknôlôjia ambony be tony mila fitandremana be fa mampifona indraindray no manaonao foana sy miteniteny foana mampifona ary mampitsoka tsy mampiteherika tsony ho an'ny sasany zay manaonao foana ipetraka eto Madagasikara rehefa manaonao foana ianao ka moramora ihany nareo nahazo seza ireo satria efa atombotra ny fotoana raha ny adevitra ny fiarahamonina tsisy andrajoelona miveriny zany ho filoham-pirenena zany manofinareo ary zay mampatonga an'ireo olon'ireo matahotra miantso député tsy laina manaraka député hafa tandre aminareo mivorivory any am-panohatra reo fantatray nareo miona amina filoha sy ny sisa teo aloha sy ny karazana inona ny fandaminatsika mbola irotsaka ahoana ny azona ny lay faritany atsy ny aroa inona ny tadiavinareo iprometara ohatran'izao za problème automobilinareo nalaina tany amina concessionnaire inona ny tokony ifanampiana zany ane ny adevitra mandeha any ambadika any retsika ahoana natao andreo be ny tanàn'ireo rehefa dotena motor reo de milamina ka ahoana natao amin'ny chef Cisco ahoana natao any zapy ahoana natao ny amin'ny train satria reny no ny personnel any ambanivohitra mandehandeha any ahoana natao andreo personnel en santé reo satria raha misy ny tena akaiky ny vahoaka de mpiasa amin'ny fahasalamana mpiasa amin'ny fampianarana ary ny eo anivon'ny 10 reo mibetsaka mpiasa mpanjakana de ahoana natao an'le préfet sy ny chef district omena 4 reo ho an'ny chef fokotany ampiakarina ny tampokaramany zany hoe efa mangozogozy le fanjakana efa fantany fa hoe veritsika grave be fa zao tsy maintsy manao mikimaky politika rehetrika sy teknika ahafahantsika miverina sy mitazona an'le fahefana ka kotokakoto na antsahana lalàna reo ndao ataotsika fa tsy mampanininy zany de mahita am'izay ohatra diso l'exemple vient d'en haut zay ataon'le ety ambony zay le ety ambany de reny manaonao fony reny any anaty lanonam-panjakana manao t-shirt TGV mampifangaro ny fitantanana an'le antoko zay misy influence politique am'le olona manatrika eo sy le olona saina tsy voatery mpikambana ao anatin'le antoko daholo manao kabary politika hoe ny TGV mbola matanjaka aoka tsy are any am'zapy rehetrarehetra any fa nandalo rany fangady dinao direnina tsy afaka andeha any amina commune zay tiana andehanana satria zay manko misy n'le sehatra esan'ny zapy resaka administration pédagogique nga afaka fefenao tsy andeha any amin'ny commune ny antoko politika na fikambanana politika na mety zay manana intention irotsaka ho candidat na filoham-pirenena izy indrindrandrindra filoham-pirenena tikan'izay zany ianao koa zany complice ao anatin'ilay hoe tsy manana zo ivezivezy mpanao politika ny filoham-pirenena teo aloha ny solomamboaka sisy parlementaire ary moa enjehanao ankabarinao satria na seza de mihevitra azy milay de te akadizinao fa any am'ilay olona nanendry azy mba te ho hita n'lay
lehibe an'ny exécutif ihany ko fa tena miady mafy fa tsy azo atao ohatran'izay le fomba fanaovana politika. Hoy ada zay tsaroko tsara ny teniny, le fomba fanaovana politika raha misy gadona ohatry ny rindrakiry ohatry ny hira. Eto le tempo mafimafy de eto ndray izy somary malefadefaka. Nuance ny anarana. Na nuance ozy izy rina manko artiste ko. De zay gadon'izay ny arahana. De eto izy aloha zany somary malefaka kely. Isy transition kely apiditra kely any amindray. Any amilay vetikira. Gato izy me mafy. De me mafy am'izay. Crescendo dika. Crescendo ndray. De avy eo ndray alohan'ny ataperalyzy milatsaka moramora am'izay. Misy gadona le fomba fanaovana politika, ka le gadona misy am'izao fotoana zao, gadona efa any am'le milatsaka moramora nareo. Efa vita ange nareo io e. Efa vita. Fotoana sisan'ny andrasana. Iandro Rajoelina raha candidat tsy maintsy mametra-pialana mois de septembre. Fifidianana andeha mois de novembre. Passation andeha mois de janvier. Ary ny fianianana tsy maintsy andeha aty amin'ny 4 na 5 na 9 janoary aty. Rehetra efa samy décidé daholo fa tsy azo atao mamerina zao fitondrana zao. Fantatry ny olona any ambanivohitra zany, fantatry ny olona rehetra any tanàn-dehibe zany, fantatry ny mavoranjo, fantatry ny tatsa zany, fantatry ny mpiasa-panjakana rehetra zany. Zay anaovanareo répression sy pression samy hafa io. Fa rehefa tonga fotoana itenenany andatsahany vato, iny la hoe misexprimer izy anaty urne. De ho surprise anareo, eny tsy surprise moa. Fefa fatapatatrareo hoe androka anareo akotry. Fa tsy hitovy am'le vato azonareo teo aloha satria ny olona efa malala fa tsy possible atsony nomena fanjakana anareo. Satria tsy hainareo ny atao hoe fanjakana, tsy hainareo ny atao hoe firenena, tsy hainareo ihany koa ny atao hoe fahefana. Fa neverinareo an'ilay firenena, le fanjakana, le fahefana dia propriété privée. Vary be menaka ambany labasy, mety raha zay mbola tsy mihinana ny neveranareo azy. Ka ao daholo manao rapatango, tately afa-drakotra. Fanapara-pahefana, tsindry falavo, fanaovana tsinitsinina, ary mevitra anareo ho ambonin'ny lalàna. Zay neverinareo an'le firenena fanjakana fahefana. Fa seto fa sitsy zay le izy. De anovan'izay tsika io, de ora bekijana zay, sy ny mba mboakana parafaravola. Fifidianana fanavotam-pirenena ty fifidianana ty. De zay mihitsy le izy. Zay no azavay niada rehefa aveo. Dao ararina. Misy isainana tsara zay ateniny fanira zavy manatany zay teo ihany koa moa ny fanazavana maro samihafa nentin'ny député Toutso Andriamampandry. Aiza ho aizy tsika zao, efa napetratsika io fanontaniana io maly. Aiza ho aizy tsika zao, firenena hiatrika fifidianana dia inona ny zava-misy? Ahoana ny fomba fiatrehan'ny malagasy an'izany fifidianana zany? De mandeha ny resaka ny rehetrarehetra any hoe to tena ohatra manahirana be le izy, ohatra misaviritaka be ny fisainan'ny olona, ny vidim-piainana miakatra moa tsy maintsy resahantsika foana, miodina. De inona no atao? De hoy ny aty amin'ny tiako Madagasikara hoe mandana aloha misoratra anarana. Zay aloha mandehana misoratra anarana any anaty lisy fifidianana any amin'ny fokotany. Fa raha ohatra ianao variana amin'ny fihetsiky mpitondra ihany koa hoe mifona ho ny anine izao ny tary dia taraika eo ianao. Alors zareo hanao zay ataonao satria efa tsy zatra hitanao efa tsy vitatry zareo tsony mihitsy ny hoe tena mitantana araka ny tokony satria misy teny ho tenenina mantsy eo mahalaza tsara ny tsy fandehanan-draharaha am'izao fotoana zao. Fa aloha zany ho any fa ny tena priorité, ny tena voalon-daharana ho atsika eto zany de mitodika amintsika olom-pirenena ny resaka ny analizy mandeha foana, filazana ny zahatra etseroa mandeha foana, fa eto de mitodika amintsika olom-pirenena ny resaka
raha ohatra ianao ka menimenina hoe sarotra amin'ny fiainana, menimenina ianao hoe potika ny lalana, menimenina ianao hoe tena tsy voavidy tsony ny fanafody, lafo loatra ny sara-pitsaboana sy ny sisa, menimenina ianao hoe tsy tafiditra any an-tsekoly ny zanakay, menimenina ianao hoe tena manjaka ny tsy fandriam-pahalemana anisany angalatra indray ny akoho nefa saika ho atao laoka amin'ny lahady amin'ny paka, misy an'izany any a, menimenina ianao menimenina, dia hoy ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba hialana amin'izay mba tonga anao tsy menimenina intsony, atsoatsy de misy mandehana amin'ny soratra anarana any amin'ny lisam-pifidianana any amin'ny fokotany. Zay aloha, zay tsy maintsy averimberina foana zay, satria ao ny sasany akamaroan'ny olona moa zany no teny hoe tena raha zao ve rangaty no mitoy, tsy ho tonga hatrany amin'ny 10,000 ariary ny kilao an'io vary io, raha zao ve rangaty no mitoy, tsy ho tonga hatrany amin'ny 10,000 ariary ny kilao an'ny voatabia ohatra, nefa ny tongolo zao efa any amin'ny 7,000 ariary, de raha zao ve no mitoy, tena tsisy tafiditra any amin'ny hôpitaly zany tsony ny gasy, fa tena raha vao tsy manam-bola ianao zany a de any an-tokotany, antsy any an-tokotany ka any ivelan'ny tamboho, zay raha vao tsy manam-bola de any ivelan'ny tamboho, de ohatr' zany hitady asa ve, jereo tsara ane rehefa misy petadrindrina zany hoe mitady mpiasa ato, tatsy ambaniman'ny MBS tatsy nisy an'izay, nisy hoe fitadiavana mpiasa zany de petaka teo zany le afisy, petaka teo le afisy hoe mitady mpiasa zao, maromaro ihany le mpiasa nitadiavana, tsy tadidiko tsara moa zay hoe firy, fa atao hoe anjatony, fa ny filaharana tompoko, filaharan'ny tanora, misy koa efa ray aman-dreny mitady asa, nahita an'le petadrindrina 1 kilometatra kely, any hatrany ananiny, de misy keo amin'ny toerana hafa raha vao misy soratra hoe mitady asa de be ny milahatra eo, zany ve de tsy hatonga an-tsaina nareo mpitondra, nareo efa mamarana amin'ny mandaha ny fotoam-piasanareo, de tsy mahatonga saina ve zany, tsy mampieritreritra anareo hoe raha vao misy filazana hoe mitady mpiasa, le hoe mitady mpiasa fotsiny aloha ny tena mamaika, fa hoe ny fepetra ny condition rehetrarehetra ao zany tsy ahoany le malagasy, atao aloha zay ahitana asa fa tena enjana izy ty, aleo mihinan-kely toy zay mandro fotsy, fefa tsy zany tsony io fa hoe tena alao mihinana zay misy, hafa ny hoe mihinan-kely, le hoe mihinan-kely zany mbola azo atoka ny fisiny le zavatra hoanina, fa le hoe zay misy, le hoe mihinana n'izay misy ny dikany de hoe tsy mijery ny qualité tsony ianao zany, fa na sakafo feno microbe io, na sakafo efa lo io, na ino io na inona de tsy maninona. Zay le fiainan'le malagasy am'izao fotoa zao, ka hoe ahoana ny fomba ialana am'zany, ny fomba ialana am'zany de fifidianana fanavotam-pirenena hoy ny député Rabekijana voafidy tamin'ny alalan'ny Tim tany Ambaravaravola, fifidianana ihany, ary le fifidianana tsy mandeha fotsiny fa mitaky ny andraikitry ny tsirairay mihitsy amin'ny fanaraha-maso, tsy maintsy araha-maso, tsy maintsy araha-maso. Efa nisy tenenana vokany tany ambadimbadika tany hoe na iny anivon'ny fiarahamonina eny zany voaka zany fitenena zany, tsy maintsy atao zay alany andranina partout les moyens, le hoe tsy maintsy atao zay alany iny aloha zany samy manana zay toe-tsainy zay daholo, fa le hoe partout les moyens amin'inona, ny safidin'ny mpifidy no mamaritra na hoe no mamoaka ny olona zay hipetraka eo amin'ny sezan'ny filoham-pirenena, fa dika le hoe partout les moyens mantsiny hoe na angalatra ianao zany, na ampitahotra ianao zany, na ampiasa fitaovam-panjakana ianao zany, na anao doublon zany ianao de tsy maninona fa alao tapenana amin'ny maso, fa zay le partout les moyens, tsisy anaky an'izany eto, tsy misy manaky an'izany, ary zay le hoe amafisa ny fanaraha-maso, zay ne mahafantatra fa UFFKM nanapa-kevitra anara-maso io tena tsy levo ny vavon'ny sasany io, zay tsy teny hoe iza no tsy makasitraka ny fanapa-kevitra ny FFKM amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana misy an'le hoe andro maso,
zay tsy teny hoe izany tsy mankasitraka an'izay fa any izy any matsapateny izy fa tena misy marary ando na marary kibo na marary valana na marary inona any ananany voana eno hoe miditra tsehatra ny ffkm ary nga io ny ffkm ihany no anara-maso an'io tsy ny ffkm ihany no anara-maso an'io fa misy koa ny sehatra maro ny société civile sy ny sia sisa fa le valeurna ny lanjan'le ffkm mihitsy ny mankarary ny andohan'ny sasany zao mantsy raha vao miteny ny ray aman-dre mpiangonana ary satria amin'io fiangonana io be deaibe ny zanaky ny fiangonana zanaky ny ffkm be deaibe de vao milatsaka va zany le izy ohatra zao raha isitsika ny finoana katolika ohatra ny finoana katolika mazava tsara ny rafitra amin'ny akapobeny zany a menga avy any Vatican de milatsaka iny a manaraka n'iny daholy hatrany amin'ny paroasy rehetrarehetra any tonga de hoe adino izy hatrany hoe concile Vatican II zao de manaraka daholy ny rehetrarehetra zay le izy de ny ffkm roatr'izany ihany keo miteny ray aman-dreny a de manaraka daholy ny zanany ka zay ny misy tsy mahazaka kanefa zao na mahazaka na tsy mahazaka tsy maintsy atao le izy satria fireneny ty tena eloka mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny kristianina tsika raha teo anatin'ny herinandro masina mamaraparana zao tena eloka mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra ho le ray aman-dreny pastera zay ny hoe mitazapotsiny manoloana ny fahampitehan'ny firenena io mantsy le misy miteny andra raha-mpiangonana lao any fa ny firenena ty tsisy an'izany io ny olona izay miaina ao anatin'ny firenena anankiray tompoko de tsy azo jerena fotsiny nefa ny misy hoe manana fahefana ao zay fahefana nampindramina zavatrafa no ataondry zareo inona ary le teny mahalaza ny zava-misy am'izao fotoana zao mbola ho azavainy ady eo moa ny resaka hoe gérance sy ny rehetra fa ny ray ao anatiny zay inona ny zava-misy incompétence zany hoe tena tsy mahafehy mihitsy an'izany le asa atao dia lasa manapanapa-kevitra fahatany tsy mandinika tsara lasa manao zavatra tsy mitondra soa ho an'le vahoaka incompétent le olona am'izay fotoana zay ingérance tena tsy fahaizana mifehy mihitsy an'le asa zay atao zay le izy tsy fahaizana mifehy matoa manjaka ny tsy fandrimpahalemana eto Madagasikara vao fakimaly nisy an'le hoe nisy vehivavy nisy ny vely tamin'ny Boiron ingérance zany tsy hainao no mifehy an'ity ny titre fotsiny no mipoapoaka be hoe za zao zao ny andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina fa le asa tsy voafehy akory ingérance inona ihany keo ny teny frantsay raha zay ny tiatsika mahalaza ny zava-misy am'izao fotoana zao manao fomba fiasa amateurisme amateur zany hoe tena tsy tena mahafehy an'lay asa fa mitsapatsapa zay le hoe amateur zay mitsapatsapa raha mpanao baolina izy mantsy tena mahazavatsika amintsika tsara hoe afa ny joueur professionnel hoe vao mipotsaka ny masoandro tonga de efa mandaka baolina ohatrany Zidane hatramin'ny mbola kely reny vao mifoy izy tonga de efa nakaizary izy teo izy izany ray aman-dreny ry Zidane efa mandaka baolina midona amin'ny rindrina dakana de midona amin'ny rindrina vao eny taona izy de ohatran'izany de rehefa teo aoriana izy lasa professionnel fa ny amateur indray mbola lasa aloha metsena any nosy zato de avy metsena de lasa aloha mahandro vary de hoe mba misy fotoana kely de zay vao lasa manao baolina le fanaovana baolina zany tsy tena ifataona fa ohatrany hoe kitsapatsapa fotsiny zany hoe amateur am'le fanaovana an'lay asa zany ka firenena ve de ataonao an'izany hoe amateurisme zany ny fitantanana azy tsy mahagaga raha to ka tena mitrosona amin'ny tany ohatran'izao ny malagasy satria amateurisme ny fomba hitantanana ny fanjakana inona mipirofo impiry no ny soloana ny ministra maro tao anatina gouvernement tamin'ny prime ministre eo ihany fa isaky mimetsiko zao de hoe soloana indray de ministry ary tsy vita an'izay fa misy ministera tena goavana be dia ministra vonjo mainka intérim no atao amateurisme zany tonga avy eto aty amin'ny MBS zay mahasamy laza fa hoe tsy amateurisme
ny fomba ny tantanana nyty fireneny ity tao anatin'ny efa taona mahery anitsaka ny 5 taona zao tapitra ihany ny fitondrany Andry Rajoelina sy ny ekipany rehetrarehetra zay niaraka taminy tao fa tamin'ny fomba amateurisme amateur amin'ny mpitatana dia amateurisme amin'ny fomba fitatanana n'ilay firenena zany ny aina amin'ny malagasy kazagagy ianao raha miakatra be ohatran'io ny vidim-bary azagagy ianao raha misy vehivavy ovelo ny boiron antsy azagagy ianao raha misy ny olona mato azy eny an-dalana eny tany Varsovie nisy an'izany tamin'ilay hoe ghetto tamin'ny 2e guerre mondiale ny dina tao Varsovie fa irano tsy afaka nisy sakafo niditra tsy afaka nisy ininina de mato azy tao le polonais tam'zany zany nataony Hitler enganenga tsy ho lasa ghetto ty Tananarivo ty fa mba jereo ny manitra manerana ny Tananarivo tompoko eny amoron-dalana rehetrarehetra eny so de petahany olona hoe Antananarivo ghetto any amin'ny ranomasina indianina fatry ny ranomasina indianina voagagy sika de ho tezitra tsika rehefa tenen'ny olona an'izany sady menatra fa so de zany ny zavatra misy eto mitombo foana ny manitra mitombo le manitra hita amin'ny vantana io fa tsika menakavana efa manitra tsika efa sokajian'ny olona ao anatin'izay fahatran'izay sordira moa fa tsy voala ara-potoana intsony dia ny olombelona sy ny elika ny saka loatra tsy de mikaroka sordira fa ny elika ny tena mivarotra sordira ny elika ny tena mikaroka sordira de sanatria ve le malagasy dia tena hoe sanatria hoe mitovy amin'ny biby satria tena miaraka mikaroka an'izay karohany eo ny elika sy ny malagasy eto Antananarivo fa ny faritra angoa misy fa na zany na tsy zany tsy maintsy manana toe-tsaina mandresy isika mandresy n'inona moa zany manana toe-tsaina tsy milavolefina fa raha zao no milavolefina de zay no izy raha zao no milavolefina de zay no izy fa matoa zany io fifidianana io efa eo fa manazava ny raisam-pirenena sinsisa dia misy dikan'izay afatra lehibe zay ho an'ny mpiray tanindrazana mandehana amin'ny soratra anarana zay ihany lakile an'io mandehana amin'ny soratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana dia rehefa tonga amin'ny fifidianana fantatra ao ny tokony atao iza no tokony hipetraka eo amin'io sezan'ny filoham-pirenena io tsy zay akory ara ny tena malaza azy fa hoe iza no mendrika hipetraka eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena rehefa vitany fifidianana ka iantefany ny safidy mivoaka malagasy safidy madio dia amezatsika kely an'izay hoe mba resaka zay zao alohan'ny andraisan'ny iada filohan'ny mpitarika ny FLN ny famakavakana manaraka de ny hoe zao no tenen'ny olona ho raharaha ny ahazo ny andimby ity fitondrana ity ho raharaha ny ahazo izay andimby anyity fitondrana ity fa maninona ozy izy mifanontaniana satria tena maro loatra ny fahampitehana ho raharaha ny anjohan'izay hoe andimby anyity fitondrana ity satria efa tena maro lafo loatra ny fahampitehana miainga any amin'ny toe-tsaina miainga any amin'ny toe-panahy manjaka ny asan-demony isan-karazany matoa mandeha reny insécurité isan-karazany reny ny toe-karena potika ny sosialy potika daholy nety Madagasikara ka ho raharaha ny azo ny andimby ity fitondrana ity zany ny feo any amin'ny fiarahamonina any mandeha miandry faty ianao de zany no eninao mandeha makeny amin'ny station na taxi be ianao de zany ny resaka any mandeha makany amin'ny dokotera ianao ary amin'ny salle d'attente samy petrapetraka eo miandry an'le fetsona zany ny resaka ao mandeha makany tsena ianao miady varotra eo de miady ny mpivarotra sy mpividy satria tsy mifanaraka amin'le vidin-javatra satria fomba malagasy miady varotra zany ny resaka any mandeha any an-tsaha ianao zany ny resaka any raharaha ny azo ny andimby n'ity fitondrany ity amin'ny fanarenana satria tena be loatra ilay fahampitehana ka eo zany
mba ahafahantsika mifantoka tsara dia aza variana 7 avril anio 7 avril eo amin'ny ray volana mahery sisa satria amin'ny 31 mai le zavatra ry no farana indray zany le fisoratanana any amin'ny lisym-pifidianana mandehibe le fotoana aza varym-bariana intsony fa mandehana satria fifidianana fanavotam-pirenena ny resaka eto. Miraba ny namana Iada Dahoary. Iady efa miarabanao rina, miarabanao ifaniry, miaraba ny MBS sy ny Radio Mata, miaraba ny mpanaraka ny miara-manonja ary dia faly mitondra foana ny hevitra amin'ny raharam-pirenena amin'ny fotoana tahaka izao. Be dia be rina ny angatahan'ny olona moa zany le goudron-tsy aloha mbola mamofona be ka midona ka hoe amboarina ho ny lalan'ny Tananarivo de hoe de zay de manendy goudron zala de mampikohaka be mihitsy ka ialatsiny ampijery fa tena misy fofona goudron be de mety kofokofona ihany zay fa maro ny milaza ankehitriny rehefa nanao an'le fanambarana iny zany le ministry ny atantany namoaka an'ilay fanambarana nataony iny izy mihitsy no niakatra plateau tao amin'ny radio-pirenena malagasy de misy pailalana milaza fa hoe tsy tanenjehana azy iny fa mbola intention de ozy ako hoe pailalana ianao de mahagaga raha izany no fomba fijerinao azy fa rehefa no teneniny lay ministra izy mihitsy no niteny tao zay nge no manahirany maninona no hitenenina hoe hitanao reo le mpitandro ny filaminana mandeha reny nge baiko ny tanterahany ka rehefa any ambadika any izy baiko fa rehefa fanambarana ny vantana ohatran'iny izy de olazaina fa hoe tsy mbola azo any enjehana azy ahoana fa rehefa no tenenina la izy dia andraisiny na izy zany manao ataotsika hoe abus de pouvoir fanapara-pahefana na izy zany nanao usurpation de fonction raha ohatra ka lazain'ilay pahilalana fa tsy tokony izy no iteneny reny fa tokony amin'ny alalan'ny taratasy sy ny karazany ny gouvernemanta sy ny anina fa le izy nge tsy any am'lay hoe izy ny teny azy fa lay namboarany tamin'ny radio-pirenena malagasy lay izy lay voto antok-hevitra ao anatiny no tena manahirana nanahirana la izy ary nandraisany ataotsika hoe reo vahiny communauté internationale ny ambassadeur ny asa eto amitsika fanazavana koa de mandeha ny resaka hoe tena manao ingérence ny comité international amin'io raha io de izay zavatra zay tena ilaina fanazavana be maintsy ny ingérence zany de hoe fitsabahan'ny communauté international amin'ny raha-pirenenao Madagasikara tena souverain mipetraka tsara amin'izy any ny souverain ny Madagasikara manana ny fiandrianana izy ary matory eo ambassadeur reo nitondra taratasy fanendrena azy naketo fa tsy nitiditra fotsiny ekeny zany lay hoe fananany ny firenena malagasy an'izay fiandrianana zay de ny fanananao fiandrianam-pirenena zay tsy midika akory fa hoe afaka manao zay tianao atao ireo eto amin'ny fiainana zao tontolo zao satria Madagasikara de eto am'izao tontolo zao miara-miaina am'izao tontolo zao mifampifeh miara-miaina am'izao tontolo zao raha mbola eto am'izao tontolo zao tsika tsy fa mbola tsy any amin'ny paradisy de tsy maintsy zay tsy maintsy miara-miaina man'olona tsika fa tsy afaka miolon'olona rehereto ka ny fiarahantsika miaina man'olona zay de mazava ho azy fa ny fampifehezana eran-tany de misy an'lay atao hoe cadre normatif misy cadre zany misy cadre misy lalàna misy fepetra maromaro zany ifanarahana fa tsy hoe samy manao zay tiany ataony izay le tonga am'le hoe misy harmonisation zany lay fiarah-miaina fa tsy hoe samy mandeha ho daholo de samy ny souveraineté anao ao amin'ny firenenao de tena tsy azo ny olona mihitsiny kitikitihana raha ny tena marina nefa ny rina de zao ohatra ny mpivady rehefa atao mariazy de manana tokantrano izy de tsisy afaka mitsabatsabaka am'raha raha tokantrano iny tsisy afaka mitsabatsabaka am'raha raha tokantrano iny zay souveraineté n'le tokantrano fa zao rehefa ny sambobola tany amin'ny banky ianao
ka ny volany meniny banky anao ohatra hoe banky fampandrosoana ny varotra izy de resaka varotra zany raha banky momba ny fambolena izy de fambolena zany ny fampirarahany aminao de misy fifanarahana mazava tsara hoe ty vola amenanao tya de anaovanao fambolena fa tsy anaovanao lanonana ampisotronao toka olona satria reo vao manao mahazo an'le volany banky anao anaovanao an'le fambolena manara-maso ny banky am'lay fampiasana ny volany ka rehefa mandeha ianao manao fety be ampisotro toka olona de miteny le banky tandremo fa le volantsika le aniny tsy natokana anaovana fety be na anina fa anaovana fambolena tsy mitsabaka am'lay raha tokantranonao izy akory am'izay fotoana zay fa mampatsiahanao izy nisy fifanarahana nataotsika ohatray tsisy afy reo communauté internationale reo rehefa nametraka lalam-pandroena anao teto amin'ny tany sy ny fanjakana de anatin'ny lalam-pandroena anao misy zavatra napetraka hoe zay de firenena ohatra Madagasikara zay de firenena républicaine zay démocrate ay de eny ary zay zany tianareo de anatin' zay no iasantsika ny ataon'ny communauté internationale dia mameno an'zay tsy feno ao anatin'ny lalam-pandrenanao ho feno le cadre normatif ifanarahany zao tontolo zao hoe nareo tsy maintsy manao ny bonne gouvernance nareo tsy maintsy manao ny état de droit nareo de tsy maintsy miaro ny manao ny protection ny environnement nareo de izay zavatra tsy feno anaty constitution anao zay le anaovany an'le hoe convention na contrat aminao zany amin'ny firenenao de rehefa manao sinian'iny ianao nanaiky an'iny ianao ny ratifienao ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona de voafehan'zay ianao ary izy tsy miditra amin'ny raha tokantranonao fa kosa rehefa tady ivoaka n'lay cadre normatif ianao de mampatsiahanao izy tady tso démocrate nareo zany tady tsy afaka miteny nareo zany olona zany zay no ataony ka izay zavatra zay tsy azonao lazaina ho ingérence zany satria tsy ilay raha tokantranonao no idirany fa ilay fifanarahana nataony taminao no ampahafantariny anao hoe misy fifanarahana nataotsika fa ianareo ny fiarah-miasa tsika de ianareo anaja ny demokrasia ianareo ame malalaka ny olona iteny izy nge mato miasa eto aminao de misy lalàna mipetraka eto aminao zay lalàna enao ihany no mametraka azy ka hita ny fahafahany manao investissement reo ambasady rehetrarehetra reo tsy hipetraka eto Madagasikara reo raha tsy manao fiarina karena eto manao fiarikarena eto daholo ny vahiny rehetrarehetra ary miaro ny fiarikareny ataony eto aminao no atongavany eto izany de tokony ao anatin'ny lalàna velona misy ao aminao sy ny fepetra ny fanarahana ho ajaina ilay cadre normatif resahana io zany de hoe ny fanajana ny fanaovanao ny bonne gouvernance ny fanaovanao ny démocratia ny fanaovanao ny état de droit ny fanaovanao ny protection ny environnement sy zay anto fanarahana rehetrarehetra afaka idirany tsara ny miteny aminao am'reo zavatra ny fanarahany taminao reo satria contrat io zay nge nao atao hoe diplomatie économique manao diplomatie eto aminao izy de miaro koa izy any areny ary miaro an'zany izy tsy ingérence zany tsy fitsetsefana zany ianao no manaiky atongavany eo itsika no manaiky itsika no manao sinian'zany fa raha ohatra tsy tiatsika izy hijanony eto tsy tika hiteny am'zany de tokony any am'lay fifanarahana mihitsy tsika no tsy manao fa tena tsy mety ny tena tsy mety de hoe ny mitsaratsara olona ny miteniteny olona amin'ny zavatra ny fanarahana de hitenenany nefa ny ianao mila azy zay zany tena tsy mety mahitsiny donc amin'io zavatra tenen'ny an'le zava-mitranga io tsisy ingérence mihitsy raha ny fahitako azy raha ny famaritana akapobe ny ingérence koa fa le izy koa nefa tokony ho jerevantsika ihany hoe ny teniny ilay no tenenina no tokony ho jerena fa tsy lay olona miteny za de miteny an'zany foana aza zany jerenareo fa ny teniteneniko te enona de hoe mety na tsy mety
fa reo vo le olona ny jerenareo voalohany de tonga de tsy mety aminareo tsy mety foana le raha ohatra tsika miteny hoe ohatra hoe za zao de tsy manao an'izany mihitsy hoe ohatra rehefa filo Andry Rajoelina miteny de tsy tonga de hoe tsy mety zay teneniny afany tsy mety tonga de teneniko hoe tsy mety mety moa de mandeha ho azy eny zany kefa mety ko atao inona indray arany mety vanao atao inona tsy aveloha andeha fa ny tsy mety kosa de sakany any tsy andeha hoe tandremo fa tsy mety io mampafantatra ianao fa tsy mitsabaka amy raha-pitondrana ny fanjakana rehefa miteny an'izany hoe misy tsy mety io fa anjarany no any ohatra zay tsika ka le tenen'le olona hoe tandremo fa tady voatapim-bavy ianareo de itsika mpanao politika indrindrindrindra zany rehefa kosa misy manampim-bavaka misy miteny avy tandremo fa voatapim-bavy nareo rehefa marina ny teneniny de tokony ampiny ny olona rehetra nangay fa miteny anareo fa tady ho tapim-bavy zay fa tsy tonga de maika atsika hoe anamelika hoe satria vahiny lay nitenen'le izy de hoe tsy mety amitsika tsy tsara ny manao an'izany zany satria ianao hatram'izay problema rehetrarehetra nisy teto Madagasikara teto de tsy anao no natsona fa ireo vahiny reo no natsony mpanao politika rehetrarehetra teto donc zany matoa mpanao politika rehetrarehetra teto mbola ny antso an'ireo vahiny reo satria nanana an'izay engagement zay izy tamina resaka lalàna efa ratifie rehetrarehetra fahatelo ny resaka napetraka lay ministra zany kosany nisy ny atitany de tokony hazava tsara ny tsitsina moa zany le izy tateorina fa ny tiako tenenina fotsiny de hoe le lalàna aloha efa tokony ho caduc aloha efa tokony hoe tam 1962 efa tokony caduc efa tokony lany daty zany caduc fa zany hoe ny olana rehefa tsanga le lalam-pandroenantsika de tsy misy fanitsina zany lay lalàna rehetrarehetra ao fa de toizana foana lalàna tamin'ny andro ny fanjana néocolonisme reny fa le va tena tsaritsarina izy ny nanaovany azy ho an'ny tombotsoany tsy familiana amin'ny malagasy haneo hevitra zay ny antony tena nametrahany azy ny voalaza ao anatin'lay lalàna de hoe ny manifestation sur la voie publique zay ny tsy azo atao ka tsara fantatra andriamato ministra fa le teny ito singa tsy voie publique tanànan'olona mifefy domaine privé ny filazandreny fa tsy voie publique le nandanana tany Sambaina nge tranotrano fa najanonareo teny voie publique indray le olona le cortège le voie publique de raha ohatra ianao zao laza amin'ny arabe mifaleovatena ny arabe mifaleovatena de voie publique fa raha laza ianao hoe ny esplanade tsy voie publique ny esplanade fa domaine public samy hafa be zany de le izy zany tokony rehefa hoe miteny tonona lalàna anankiray ianao de le mifanaraka amin'ny tena le lalàna le izy satria ny manahinana nge mahamenatra ianao tsy hoe olon'olom-poana fa ministra zao tontolo zao nefa mijery atsika de ahoana no fitsara anareo ohatra hoe ahoana koa za mifandeha ty ministra marina ve ty fa tena ahoana zany fandehan zany ny manifestation any amin'ny voie publique mbola tsy nisy nangataka an'izany aloha zao na ny mpanohatra mbola tsisy nangataka hoe andeha zay anao manifestation andeha izotra eto amin'ny lalàny 13 mai makany ananina ny mpanohatra fa ny taxi moto efa nomenareo an'izany hoe nanao manifestation tamin'ny voie publique izy tsy haiko ava any ananina tany izy nandeha tamin'ny arabe sy ny anina rehetrarehetra reny fa tsy nanimbatsembana tsy namanimbatsembana ny fiarahamonina tsy nanonga-panjakana fa le izy zany tokony fantatry ny ministra tsara aloha zay fahatelo ny mato ministra de hoe fahatelo am'le tiako tenenina aminao zany de hoe ny élection de telo ihany ny phase pré-électorale phase électorale phase post-électorale zay ihany misy ka rehefa vita zany le phase électorale fotoana fifidianana iny de miditra amin'ny phase post-électorale de iny le fanaovana n'le fahafantarana ny ana rehetrarehetra mifarana tafapetraka amin'ny toerana lay filoham-pirenena de manomboka eo no atao hoe phase pré-électorale mandra-pisy ny fifidianana mandrapatonga ny phase électorale indray de ao anatin'io tsisy an'izany teneninao zany hoe akaiky ny fifidianana tsika zao akaiky ny fifidianana foana tsika isan'andro ny seni isan'andro miasa ary fataro tsara fa ny fifidianana de tsy événement ponctuel akoriny fa processus raha pitso mety anomboka tampoka amin'ny fifidianana raha ohatra ka ravara alina ny antenimena-pirenena tsy ponctuel io fa processus io tsy azonao eritreretina mihitsy ny hoe
am'izao ny fimanana isan'andro andro amanalina miomana amin'ny fifidianana andray fifidianana foana ny seni ary ny seni de efa tokony vonona andray fifidianana foana isan'andro le mato-minisitra ka tsy mitombony zany tenenina zany zao no akaiky fifidianana foana tsika fa la akaiky fifidianana tsika na lavitra fifidianana tsika tsy midika akoriny zany fa tsy tokony anao ny asany ny antoko politika anao ny fampianarana ny fanetanana ny fampahafantarana ny vaovao rehetra mipikambanao aminy samy hafa ny manifestation sy ny sensibilisation ny fanetanana ny olona andeha hifidy tsy manifestation zany fa fampahafantarana ny olona sensibilisation efa akaiky kely ty misy fifidianana akaiky kely tya tokony ho fantatry ny olona rehetrarehetra ny zavatra tokony ataony am'le fifidianana mba tsy ho tapokanina izy zany ny atao zao ka ianao tena sady manala baraka ny firenena anao a mitady anampim-bavana mpanao politika za moa ao anatiny mihitsiny zany de zay ny teneniko hoe aleo mba mifampiresaka amin'ny namana ihany alohan'ny resana fanapa-kevitra fa le mandraindray fanapa-kevitra tampoka be ohatran'io a tsy tena hainareo io eny ary nenanamana iada raisitsika ihany aloha zay le resaka hoe fiatraikan'ny teny nataony minisitry ny atitany zay deo ny fiatraikany tato anatiny fa nisy fiatraikany iraisam-pirenena ilay izy efa nandeha mifanazavana isan-karazany anjaratsika zany no mandanjalanja hoe aiza ny tena marina am'ty raharaha ty fa ny azo ambara fotsiny de hoe rehefa mitondra firenena dia mila tena hoe fantoka tsara amin'izay le andraikitra zay de io zany sasany hoe fa nareo miara-manonjao nga lasa mpampianatra andray zay fandraisantsika azy na mampianatra na tsy mampianatra fa fireneny ty de zahatra tsy maintsy tenenina miainga tamin'inyle teny ministry ny atany iny de zao le izy ny fanapahan-kevitra tsy voadinika tsara tompoko ny fanapahan-kevitra tsy ampeheverana tsara tompoko ny fanapahan-kevitra tsy voalanjalanja tsara tompoko ny fanapahan-kevitra tsy voasaina tsara tompoko melohan'ny amoahana azy dia miteraka zavatra tsy mety marobe sy miteraka tsy firindrana sy mety hiteraka fikorotanana mihitsy eo amin'ny firenena ny resaka eto ary miteraka tsy fitoniana zay teny anankiray goavana be zay ny fanapahan-kevitra tsy voalanjalanja tsara ny fanapahan-kevitra tsy voadinika tsara fa mety hoe tratra ny pression avy any ananinany de tonga de mamoaka an'ity dia zany rehetrarehetra zany de miteraka tsy fitoniana eo amin'ny firenena petraka amin'ny fanontaniana avy aiza zany mahatonga ny tsy fitoniana eto amin'ity Madagasikara ity am'izao taona ny fifidianana izao taona ny fifidianana zay mitaky an'izay fitoniana izay avy any mpanoratra ve mahatonga ny tsy fitoniana sa avy aiza valiny tsy avany amin'ny mpanohatra mihitsy tsy avany amin'ny tiko Madagasikara mihitsy tsy avany amin'ny HVM mihitsy tsy avany amin'ny président Marc Ravalomanana mihitsy tsy avany amin'ny président Hery Rajaonarimampianina mihitsy no mahatonga ny tsy fisininy tena hoe fitoniana eto amin'ity fireneny ity fa avy aizany le izy avy any amin'ny tompona ndraikitra isan-karazany manana ny fahefana sy manana ny fibaikona sy manana ny fanapahan-kevitra hitondrana an'ity Madagasikara ity no mahatonga ny tsy fitoniana inona ny pirofo de hitantsika mazava tsara miteraka tsy fitoniana ane zao reny tenina ataony ministeran'ny atitany reny fa gany eto Madagasikara rery misy tsy fitoniana am'ireny hatramin'ny sehatra raisam-pirenena metraika alina izy de tsy fitoniana ny dikan'zany fa ahoana zany ny teny etsy eninao eto seroa inona ihany ko miteraka ny tsy fitoniana ny fitsabatsabana amin'ny andraiky lazaina fa hoe ny international la mitsabatsabaka amin'ny aty Madagasikara araka ny fanazavany namana iada teo tsy ny international no mitsabatsabaka amin'ny raharaha amin'ny Madagasikara fa ianao fatorany sonina ataonao
tamin'ny déclaration universelle de droit de l'homme misy andininy 30 fatorany soniana taonao ianao de rehefa fatorany soniana taonao ianao a de ambenan'ny olona de raha vao miboriko amin'iny ianao de tsy maintsy miteniny olona tsy mitsabatsabaka zany fa vokatry ny tsy fanarahanao amin'ny atsipiriany an'ilay nataonao soni ary ty le tsy fanarahana zahatra natao sinisiny ekeny ty ohatrany tena efa mandeha ho azy ho an'ny mpitondra eto Madagasikara lalam-panorenana zao de ohatran'izany mihitsy tsy arahana araky ny atsipiriany nefa ny ekena nanaovana fianianana de aveo moa navadika hoe rehefa manao tetika asa sianana de hoe anao zavatra firenena de hoe vely rano fa ny any amin'ny international tsy azo anaovanao an'zany rehefa nanao soni anao de fatoran'iny ianao dikan'izany tsy mitombona izy tenena le international ndreo koa mitsabatsabaka amin'ny rarahanay aty zay fandraisanao azy ihany na hoe mitsabaka na inona fa tsy maintsy atao ny iraisam-pirenena zany ary tsy Madagasikara rery alohantsika aloha mba hifatoka kely mihitsy amin'ity resaka diplomasia ty fa misy tsy may an'izany mantsy tsy Madagasikara rery natao ny iraisam-pirenena an'izany rehefa tsy manaja ny soniana ataony rehefa tsy manaja ny soniana ataonao ianao de tsy maintsy miteny ny ary amin'ny iraisam-pirenena ary rehefa tsy te ataon'ny olona zany ianao de manaova fanambarana melahy tao anatin'ny Nations Unies ohatran'ny Suisse tsy ao fa i Suisse indray nefa tena mpandala ny demokrasia izy ary izy mpanampy amin'ny Madagasikara rehefa tsy teo voafato fa ianao nefa raha ny efa nanao soni anao ka hoe hiala tao mbola misy procédure be da be fa zao mahavo isika eto be vava isika eto mieboebo isika eto isika tenenina am'izany zany ny mpitondra eto Madagasikara metsika mantsy miprofo rehefa aveo mieboebo be zany eto Madagasikara eto nefa tonga amin'ny fitenenana hoe tsy manakambo raha ny tokony izy am'izao fotoana zao tokony efa iraradraraka vola amin'ny fiatrehan'ny Madagasikara ny fifidianana fanampiana zao ho aisa normal ny olona raha mbola tsy mandrozaka tamin'ireny le nisy le hoe basket fond sy ny am'izao fotoana zao normal be lojika be raha mbola tsy mandrozaka ny any ivelany satria le date officialy ny fifidiananao raha mbola tsy mivoaka mbola tsisy ny décret navoaka ny gouvernemanta zay mantsy ny tena officialy de rehefa izy zay de mandeha am'izay ny inona moa le fanaingana mpifidy moa zany fetsona mpifidy sinsisa zany ohatra mbola lavitra be zany mbola tsisy an'izany mbola tsisy fofopofony akory satria maninona misy kajikajy any ambadimbadika any misy kajikajy any ananina any hoe zao aloha ka raha vao misy kajy any ananina any indrindrandrindra ao ambony lohany gouvernement ao dia tsy manapa-kevitra amin'ny resaka teknika ahafahana manatanteraka fifidianana zany le gouvernementa fa lasa fanapaha-kevitra politika tsy mitovy zany afa ny hoe fanapaha-kevitra teknika ny sianizo any zao raha tena jerentsika de hoe teknika ny endrareo fa le gouvernementa politika nefa le gouvernementa misy mandondona be eo ambony lohany ao de tsy tan'izay atao fa mieno eny de ahoana ihany izy ty zay ny mahatonga an'io de inona ny fandraisan'izay am'le resaka hoe iraisam-pirenena zao kian'le eto Madagasikara ny fihetsiky ny iraisam-pirenena nanao rappel à l'ordre amin'ny fomba miaja vokatry le teny le ministry ny antitany de lasa manakina ny iraisam-pirenena ndray zany eto mitsabatsabaka ay nefa izy anao miandro vola anaovana fifidianana any am'ireo ary ireo firenena na vondrona goavana be nanao an'le rappel à l'ordre iny vokatry ny teny ministry ny antitany de ireo le tena mpamme vola mihitsy jerenay mantsy le hoe izavony namme tao anatin'ny basket fond tam'le taloha fifidianana président république farany reo ny tena anisan'ireo ny frantsay ny britanika vondrona européanna ny tena nazoto be tao ny japonais ny suisse ny norvégianna ny amerikanna de raha vao miteny ianao hoe Allemagne de raha ohatra zany Allemagne ohatra hoe tsy miteny amin'ny anarany manokana izy fa vao misy hoe vondrona européanna ao de fa ao izy zay ary firenena européanna sasany dia miasa amin'ny alalan'ny vondrona européanna
nao zany ampianarina eto fa sao de tsy hain'ny sasany ohatra hoa hoe ialemaina tsy miteny amin'ny anarany manokana izy fa raha vao misy hoe miteno ny vondrona eropeana de fa ao izy zay fa ny frantsay moa tena tonga de miteny amin'ny anarany manokana, ny Royaume-Uni miteny amin'ny anarany manokana. Mpanjaka Charles III zao apetraka amin'ny fomba ofisialy mampanjaka azy amin'ny volana Mai, tena fanasana be mihitsy any. 2 nisan'ny invitation asa raha mba tafiditra ao anatin'ny invité ny eto Madagasikara asa aloha fa zany izy reo izay nanao rappel l'ordre reo no tena mpanohana any Madagasikara. De asa anao inona zany nataony eto amin'ny fitonany eto Madagasikara manoloana zany resaka rehetrarehetra any, resaka diplomasia. Ka zay le tenenina hoe ny fanapahan-kevitra tsy voahevitra sy tsy voadinika tsara dia mitondra any amin'ny tsy fahombiazana ato anatiny aloha sy miteraka fikorontanana eo amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Sarotra be manarina ny resaka fikorontanana amin'ny fifandraisany iresa-pirenena. Io vavavava tsy ambiny io ahitan-doza io ohatran'izany eny zao le nalefa ny faniry sy député Todsoa teo ny ministre ny communication am'izao fotoana zao tamin'ny fotoanandro miteny tena droit absolu mihitsy zao vidinina an-dalambe mifaneho-kevitra droit absolu zao izy zao hoe ao anivon'ny fitondrana de inona no tenenina voafatotro ny tenina natao, voafatotro ny tenina natao sy ny fanapahan-kevitra natao. De iny fanapahan-kevitra ministry ny atitany iny zany lasa mamatotra le izy ary manarina an'iny tena manahirana de manahirana fa mahagaga izay hoe ministera na departemanta miteraka problema lasatra any amin'ny raisam-pirenena ohatry ny eo ihany tsy hita zay fanapahan-kevitra ho raisana. Avy eo koa moa le tompona andraikitra tsy mahatsapa-tena mihitsy mba manaova hoa ohatran'ny général de division Gabriel Ramanatsoa rehefa tsy voafehitsony ny tao anatin'le gouvernemanta ny tarihany mba tena misy korotana be de aloany izy no nametra-pialana fa eto tsy isy an'izany mametra-pialany zany eto tsy misy mametra-pialany zany eto. Be de be mihitsy ministra tokony efa mametra-pialana amin'ny fiainan'ny malagasy am'izao fotoana zao, be de be raha tsy izy ray manontolo mihitsy. Zay nenona tonga ny motion de censure de hoe izy ary ny tena mitsabatsabaka lazaina fa ny international indray no mitsabatsabaka ny raha malagasy. Ny ao anivon'ny fitondranao mihitsy ny tena mitsabaka motion de censure efa tena mandeha amin'ny tena procédure ary ananina ary misy mitsabaka avany zany tsy tena hoe iza no mitsabaka no hoe avaiza no mitsabaka fantatsika rehetrarehetra. Iza zany ny tena spécialiste amin'ny fitsabahana ohatra hoe seni tenenina foana hoe io hoe indépendant fa tsy indépendant, raha vao tsy indépendant de misy mitsabaka ao zany. Tsabahana daholo ty rehetra hatrany amin'ny baolina tsabahana daholo aiza ianao tsy resy lava ianao zao fa tsy efa mandreraka be mieritreritra n'izany baolina zany resy lavaka de rehefa resy lava de zay ry Nicolas Depoy zay vao natsapa-tena hoe miala zany entraîneur zany koa hoe taty aorindrina tena fantoka tamin'ny fanazara-tena mahakoatra azy amin'ny ekipam-pirenena malagasy mibola kitra na bare zany sa lasa manao resaka asa-piariana manao zavatra hafa nefa raha vao ekipam-pirenena tena hoe tena resaka professionnel zany io de tsy gagitsika raha reny ny vokatra zany de amin'ny herintaona indray manariny ohatran'le tsy afaka baka sy tsy afaka BPCSCP amin'ny herintaona indray manarina fa nga izy ty vitany zany eny ary iny moa zany Andriamatoyada toy an'le nyteneninao ihany fa dia mbola mananambara ianao momba an'izay raha zay sy fiainam-pirenena. Ia tena marina tokoa rina fa ny incident diplomatique de tena mitera-doza ho an'ny firenena. Ny diplomatie nge de fampiarana ny politika ivelan'ny firenena, politika ihany izy fa fampiarana ny politika ivelan'ny firenena. Io ny fampiresahanao amin'ny ny vahiny zany zay fa maivana mantsy io fa mafy be io zava-dehibe goavana be io
ny io zany raha manana fahadosona amin'io anao a de tsy io tsy mbo vita le ohatrany ataotsika te ataotsika le izy androany de hoe azafady hoe mifona tsy vita na ohatrany hoe manota kely androany de de mandeha mikofesy milolo lanitra Tsy ka mety vitana, ho leny tsy manditany vitana ka zany mety satria ho solafake fiainan'ny firenena Ka diplomatie internationale misy an'izany. rehetrarehetra mihitsy io satria anao rehefa misy zavatra tsy mety ataonao nge eo amin'ny reny moa zany tsy hoe tsy mety fa tena hoe ny olona mako tsy minday tsy mety zany fa tonga de hoe tsy fahaizana fieritseretan'olona anao zany raha hoe mpitondro anao no manao ohatry reny de hoe tena tsy alapazy reto zay mako lianina am'le izy de manahira anazy ny resaka aminao ny firenena rehetrarehetra io mako le tenena teo am'le resaka basket font ny firenena rehetrarehetra miasa eto Madagasikara de tsy manana tombotsoa mihitsy ikorontanany ty fireneny ty tena za miteny an'izany na itsika malagasy na pomba na tsy pomba na mpitondra na mpanohitra tsy manana tombotsoa mihitsy ikorontanany ty fireneny ty ary tsy manana tombotsoa mihitsy tsy andehanany fifidianana hoe aleo andeha araky ny tokony izy ny fifidianana ampamarinana fa zay mampilamina-tsika rehetrarehetra zany tombotsoa atsika rehetrarehetra zany ny olana fotsiny de hoe ny eto Madagasikara nge tsisy opposition mihitsy eto fa tsy fa tsy déstabilisation opposition no ataon'ny opposition fa tsy déstabilisation ny pouvoir fa ny pouvoir mihitsy no instable le mpitondra mihitsy ny instable ka raha vao misy zavatra kely manahira anazy ohatrany io le tenena ohatrany bararata moro Paris mangovotra mara-pialany zay zany aona tsara izy teo bararata amory Paris mangovotra mandra-pialany satria ny bararata zany rehefa le maniry eo amory Paris tsofony rivotra foana izy de mangovotra foana izy rehefa miala izy fa tsy mangovotra zay bararata fa raha volajanona hoe le bararata maniry eo mangovotra foana izy tsofony rivotra izy de mangovotra zay le misy eto ka na zavatra kely tsisy dikany rivotra kely mitsoka de efa mangovotra izy zany no manahira tsainan'le mpitondra am'zao eto nefany le firenena tokony ianao mitondra firenena zany de le firenena le vahoaka nke no tena jerena fa tsy enao fa le vahoaka tena efa mijaly ary efa tena anaty ny firenena rehetrarehetra miara-miasa aminao reo sady mahaka ny tombotsony izy mitsinjo ny fiara-miasa amy vahoaka satria raha vahoaka mahanitra tsisy hoanina sozanina maty andalana no misy eto tsy azahoan'ny vahiny tombotsoa zany miasa eto fa metraka izy fanarahana io tonga eto zay manana société ohatr'zao mipetraka eto any mahatonga atsika zao hoe vitsy ny investisseur tonga eto anefa mbola eo reo de satria ratsy be le garantie d'investissement satria le toetran'le olona mitondra mihitsy no mampatahotra azy tsy manara-dalàna tsy manaraka lalam-panorenana natao zao ry hitan'olo hitan'ingeny fa tsy arahany fa izy tsy te hanao ingérence de tsy miteny anao izy am'reny satria ny lalam-panorenana nataonao ianao no nanao azy rehefa manitsanitsaka lalam-panorenana anao tsy afaka miteny izy amin'iny lalam-panorenana iny satria ianao manao tsy fara miteny izy amin'iny zay de tena ingérence zay fa le fanarahana ny fanaovanao taminy miresaka momban'ny zon'olombelona sy ny karazany ray kosa efa nataonao soniny araka taminy iny iny ray kosa ny afaka miteny izy de izy zany mieritreritra hoe mbola manohy foana ny asa matoa izy mbola mipetraka eto mbola manohy ny asa le ataontsika hoe diplomatie économie izy fa mitandrana tsara izy de zay ny mahatonga azy hoe manampy anao zany rehefa misy fifidianana eto mba hatonga le fifidianana tombotsoa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy tombotsoany rehetrarehetra zay malahelo ny vahoaka le satria raha isy fa tsy hoe malahelo raha isy faty olona sy ny karazany eto manahira anazy zany tsy ahafahany miaina koa zany tsy ahafahany miasa koa zany de izany zany no tokony hojerevana tsara rina amin'io anan'io ary ianao rehefa mifandray amin'ny olona any ivelany rehetrarehetra de tokony io honorenao ajainao foana zany zay fanarahana am'le olona mba hahafahanao misitraka zay le izy mba hahasahanao misitraka n'lay zay zavatra efa ny fanarahana hatram'izay ke tsika betsaka igny zavatra ny sitrahantsika ary tsika zao za tena miteny an'izany tena rehefa mijery n'lay fipetraky ny hitantsika moa zany le fipetraky ny budget rectificatif ao fa rehefa tena mijery le fiainam-pirenenako zao de tena mana tena mihitsy sy miandry ny fanampiny reo mpiara-nominantiko reo amin'ny fanateterahana ny fifidianana za tsy miteny hoe ratsy zany rehefa mandeha ho anatin'ny ara-dalàna sy araky ny tokony ho izy fa lay fanjakana etsy an-daniny
ohatra milaza an'le olona fa mpanakorotana etsekelany mangataka hoe apio zay na ianao aza sahirany hoe ahoana ary zany ataony reto mpitondro reto ka zany manahirany zany rina amin'ny fiainan'ny firenena eto amintsika zao a tena hita za tena mahita hoe ary io zany ny tena mahasositra hoe de misy mihitsy ny sasany rehefa mahita an'le fahosan'le fitondrana am'izao de hoe andao anao tetezamita io manko lasa zavatra manahirany inona tsony ny anao ilana zany tetezamita zay tsy ananan'io fa la fifidianana tsy andeha io hoe ny fanarahana ny resahana atao anatin'ny fanoerana ny resaka momba ny concertation nationale de mba hananany firenena n'lay fifidianana manaraka ny lalam-panorenana zay ny resahana atreto ry namana aloha de alohantsika hazava tsara aloha fanarahana de anao fifidianana mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny dikan'izay tapitra ny mandahan'lay filoha mandeha araky ny daty mifanitsy am'izay mifanitsy amin'ny mandahan'lay filoha lany mifandizotro ny fifidianana daty ny resaka eto araka ny na lalàna inona zavatra mitrangy eto amin'ny firenena ny fifidianana de tokony andeha araky ny tokony ho izy foana ny zavatra ifampiresahana nge hoe amin'ny resaka concertation nationale nge de hoe ahoany re olona ny voasoratra anarana tamin'lisy mpifidianana tamin'ny lisitry mpifidy nanao fanaraha-maso izy tao anatin'ny lisitry mpifidy zavatra nisy hatram'izay zany ny resantsika kanefa rehefa tonga lay lisy mpifidianana de lasa tsy ao anatin'lay lisy mpifidianana le olona inona no fomba apetrakitsika araky ny lalàna fifanarahana zany no ilaina hoe ahoana ny fifanarahana ilaitsika hoe apetrakitsika inona ny tokony ho sanction n'lay olona nanala n'lay olona atao anatin'ny lisitry mpifidy tsy lasa ao anatin'ny lisy mpifidianana satria rehefa tsy voasoratra anaty lisy mpifidianana nge anao de tsy afaka mifidy fa de manaraka andray vo afaka manao nefa ianao voasoratra tsara sady manana an'lay tapakily tao anatin'ny lisitry mpifidy lisy mpifidianana de zavatra manahirana zany a ny ohatran'zany a no vatsika faharoa ndresantsika amy concertation nationale de hoe ahoana avoay aloha ny lisitry ny bureau de vote rehetrarehetra satria ny olana tamy teo de manjary misy commune tsy fantatra anarana tsy fanta-pivina misy voka-pifidianana misy fokotany tsy fantatra anarana tsy fanta-pivina misy voka-pifidianana sarotra be ny manam-porofony tsy fisian'le commune satria misy voka-pifidianana le izy de tao moa maro ny fandrebrebena hoe ity commune faravohatra ria Ambohimangy io fa tsy faravohatra eria Taninarivo ireo firaisana voalohany arirariro ohatrany ka ohatrany tsy tany zay nge aveny Ambohimangy eny mety faravohatra variatsira be io zany zany le izy hoe mba ialana amy zavatra ohatran'zany izany no resahatsika am'le resaka concertation nationale fa tsy hoe heritreritra hoe andao ndray ho resa ny antony de tsotra kely alohan'ny fifidianana aleo tsisy miteny hoe aimora ny fifidianana ataony fifidianana amy daty tokony andanana io rehefa vita ny fifidianana zay filolany eo tsika afaka foana natsika manohana lay fitondrana miara-miasa aminy manao conseiller anazy manoro hevitra azy amin'ny fantsina rehetrarehetra tokony atao fa natsika rehefa hitatsika fa tena tsy mety koa le izy azotsika atao ndray mijoro mpanohitra opposition fa raha hoe ny fifidianana no emotrao lasa manalava ny mandahan'lay olona efa heritreretanao fa tsy mamokatra zay manko le manahirana am'zay fa aleo ara mieritreritra hoe tsisy concertation nationale to zay manembotra ny daty mpifidianana io zay no edina mafy ary zany nge no edina mafy hoe aleo mba misy ray aman-dreny atokisana toy ny FFKM mba anisan'ny mpanaramaso amy fifidianana farafaratsany rehefa mba tsisy concertation nationale mba misy andreo tafiditra mba miena ny mety hoditra ataondreo zay le analyse rina de za zany mbola miverina ihany misarika ny saitsika namana rehetrarehetra betsaka ny tolana natao momba ny refondation nationale efa tamy 2018 nge tsika nanangana ny fia fa aleo miroso amy fifidianana tsika fa matiny vahoaka raha mitoy zao za tena miteny an'zany tsy zaka ny vahoaka tsony ny olona nanonga-panjakana ara nge fa miteny hoe tsy zaka ny vahoaka tsony no fanonganam-panjakany satria nataon'le izy de fatany lanjany izy zao ny eo am'le toerana fatany tsara ny vokany de izy
zay mba ohatrany mba ataoko eo mba anatin'ny fisainany kely hoe ay teny rehefa olona mpanongampanjakana nytonga eto amin'ny fitondrana tsy mahavita inona fa aloha tsy mandalo am'zany tso ny fanonganam-panjakana zany tony fireneny ty fa maty ny vahoaka rahambola mandeha am'zany eny ary zany resaka zany moa zany atao ampisaitsainana antsika mianakavy satria maro amintsika ihany koa zany ny tsy mahafantatra ny aty vilaniny ty resaka mikimaky isan-karazany ty ny ahodina tsy ka ahodina ro ny resaka fiainam-pirenena sy ny zavatra ao anatiny ao nanaitra fotsiny le fihetsika ny mpitondra am'izao fotoana zao mihitsy ny namana iadany amin'ny hoe raha vao miteny ny resam-pirenena dia manadio tena ny tompon'andraikitra tantana firenena eto amintsika rehefa manao fitenenana atao hoe mampatsiah na rappel à l'ordre na manitsy indraindray koa raha tena mibedy reo mantsy samy hafa mihitsy hafa ny hoe mibedy hafa ny hoe mampatsiah ary hafa ny tena hoe manitsy samy manany heviny zany fa i Madagasikara efa tratrany zany foana tamin'ny endriny maro isan-karazany enjana ny reny tary nytenen'ny Ramatoa Marie Chantal hoa tany amina lapam-panjakana eo anatrea amin'ny président république tamin'le resaka rano hoe tany am'dosy izy fa iza moa Ramatoa Marie Chantal tena manana ny toerany ny iny ty ny sehatra iraisam-pirenena zany fa tonga de ny itsiny mihitsy teratany roandezy fa zany roandezy zany ko efa tsara anatra sy tsara fanabeazana tany amin'ny Paul Kagame zany hoe zao tsy mitsitsy anao zany ary zay no mahatonga ny Rwanda ty Afrika tena lohany am'izao fotoana zao na resaka inona satria te amme modely ry zareo nanarina ny fahavoazana tany aloha satria hoe ny Rwandezy fa niensika tamin'ny antsobe notosiny totsy tsy verenantsika intsony zay fa zao mahagaga ny mpitatana eto Madagasikara manadio teny izy de avy eo izy teny ray ny mentsiny ray ny resam-pirenena hoe mitsabatsabaka amty am'raharaha malagasy satria hoe malagasy hoe firenena manana fiandriana sinsisa rehefa miteny ve zany ny resam-pirenena de lazaina fa mitsabaka nefa ianao tsy mafe ny fomba fitantanana amin'ny firenenao miala amin'ny fifanarahana miala amin'ny sonizy ny ataonao zay aloha ny anankiray fa zao ihany ko tsika hoa tsy manakambo am'ty volana aprily ty zao be debe ny fiona ny resam-pirenena any andafy any am'ty volana aprily ty hita zany moa tena moa mpanao gazety hita zany any anatin'ny any amin'ny filan-kevitra minisitra any sy ny rehetrarehetra ny resahana tany misy amin'ny fivirina resaka ranomasina zao fivirina ny resam-pirenena forum zay zay ilazana azy any misy any La Réunion de misy any Seychelles de misy ao Afrika Atsimo ao Le Cap resaka momba ny tontolo ny ranomasina daholo zany aty amin'ny faritry ny ranomasina indianina sy ny aty amin'ny faritry ny Sadek misy atsika malagasy zany misy ny resaka fivoriana resam-pirenena ihany ko any New York any États-Unis any am'ty volana aprily ty daholo zany de inona mivoaka ho ianao mandray anjara am'zany ny firenena malagasy andraisantsika anjara daholo ireo fionana iraisam-pirenena ireo ay ve tsika mila n'le iraisam-pirenena ihany inona no andanana any inona no andanana any andanana any Victoria any Seychelles no andanana any La Réunion andanana Le Cap Afrika Atsimo andanana New York ay misy anankiray koa any Londres resaka fanabeazana angamby izy iny de resaka fanabeazana de i Madagasikara manana solo tena am'reny lasa mandeha makany nefa ianao ato tsy faly amin'ny nataony ny iresa-pirenena aiza le hoe manakambo ve ianao sady tsy manakambo vo alefa ny olona fotsiny hoe misy forum ohatran'zao nyeny tonga de maimay ary zay andray anjara zay am'le volako satria na tena sosy indray sa na tena inona io ne hitan'ny olona daholo namana ihany dahoary zao rina io fiandriana-pirenena io zany tena
io zany mora very io tena mora very kely io fiandrianam-pirenena io rehefa tsy hainao mitazona azy ary ny fiandrianam-pirenena de ianao no manary azy fa tsy ny olona no mitsabaka amy rarahanao ohatra fotsiny zao teneniko andrina ohatra hoe ianao zany rehefa nanao fifanarahana tamin'ny ny communauté internationale rehetrarehetra nanasoniny momba ny fiarovana ny tontolo iainana de nanaiky ianao hoe ty ohatran'zao sotranyzao le fiarovana ny tontolo iainana de maninona lasa tsy afaka mivarotra n'le bois de rosenao ianao satria lasa ny cité zany afaka mandraranao hoe tsy azonareo amidy io satria zay ny fifanarahana nataonao nandraisanao voly zay nekenao zay ohatra fotsiny zao hoe itsika zao a manaiky hoe atao zone protégé ty faritra ty de tsy afaka trandrahantsika le arena kibony tany eo ambaniny satria tafiditra ao anatin'ny zone protégé lay misy azy efa neketsika itsika ny nanaiky an'zay itsika ny nandray vola tam'zay hoe mahazo vola anao amy communauté internationale laha tonga an'izy zone protégé de mahazo an'zay anao de zone protégé io a zay kosa ny fanarahana de tsy tokony ho kitikitihana le izy a rehefa izay no ny fanarahana taminy fa ratsy ny olona tena ty tanindrazana mahay mandanjalanja ny fiainan'ny firenena mahay mandanjalanja sy mahafakafaka tsara ny tokony hitondrana ny firenena sy arovana ny tombotsoan'ity firenena ity no tonga eo amy fitondrana ka manao ny fifanarahany raisam-pirenena tsy ho afaka am'zany tsika ary tsy ho voafehatsika ohatry zao foana ity souveraineté nationale ty itsika mieritreritra azy hoe manao ingérence le olona nefa ny tena marina itsika no pingapinga ny fanaraka tam'le olona de arefa aveo tsy zakatsika ilay fanarahana n'lay fifanarahana de itsika no lasa am'teny ingérence le izy ka za mino anyrinany ho avy eo amy fitondrana ny olona tena tanindrazana afaka miaro tsara ny souveraineté nationale de mety ho voarotsika tsara zany fa za mbola mamerina ihany hoe aleo tsy mahivava rehefa aloha mbola ny fanaraka tam'lay iraisam-pirenena ianao zao ny fifanarahana de tokony azaina ary tsika rina tena itsika mihitsy sady tenentsika ao anatin'ny lalam-pandroana hoe itsika de manaja ny zon'olombelona zay ny arahananao soniny sa tamy feny zon'olombelona zay ny arahananao soniny zao tontolo zao ekitsika fa any anatin'ny constitution antsika koa tsika mbola mandefa detay mihitsiny amin'ny resaka tokony anajantsika ny fahafahany rehetra am'teny fahafahany rehetra manao hevitra fahafahany de itsika mihitsy zany nefa resy lahatra hoe mandeha amin'ny demokrasia nefany a manjary lay fitondrana indray a no manampy-mbava n'lay manakana n'lay demokrasia de lasa tsy mety zany lasa le izy oa lasa mampiembotra ny olona rehetrarehetra amin'ny asa tokony ataony ny olona ne raha te amboly vary sarotra be ny amboleny vary rehefa nyteneny izy hoe ny artemezavo lena zao fa ajanony ny fambolem-bary fa io ny tena afatsika manakarena lasa rehefa nyteny zay nge folo de lasa ohatrany hoe baiko zay satria ny tenin'ny filopirenena de ohatrany lalàna de matahotra ny olona na ny amboly ary de tokony zany a matahotra reo ministera rehetrarehetra na ny anitatra ny fambolem-bary arany fa tokony anitatra ny fambolena artemezia de lasa ny anivelany rehetrarehetra raha miresaka fambolem-bary Madagasikara de ohatrany efa tonga de efa taitra hoe ahoana moa zany ko zareo nge ohatrany tsy manana an'zany politika zany fa politika amin'ny fambolena artemezia nge no ataony fa ny politika fambolem-bary nge efa lay filopirenena mihitsy miteny hoe mamono antoka io fa atsahatra aloha zany zavatra zany no manahirana mahatonga amin'ny firenentsika tena sahirana be ohatra zao ka aleo tsika tsy maimaika fotsiny zany anometsiny olona fa tokony andiny tena tsara za tena miteny mpanao politika rehetrarehetra aleo tsika mandiny tena tsara hoe ahoana marina no tokony hitondrana ny tany sy ny fanjakana ahoana marina no tokony ho fifandraisana am'ireo communauté internationale reo a fa tsy eo vao misy korotana kely izy de atsonao izy de reny nge tamy 2009 reny ny raha nahita reny ny raha nahita nisy ingérence nge tam'ireny fa nety tamin'ny mpanonga-mpanjakana izy tam'zany de tsy niteneniny tena nisy ingérence tam'ireny fatatsika ny firenena azo tombontsoa tam'ny fanonganam-panjakana nisy eto amitsika eto tsy ihany ny azo tombontsoa ny tedaviny tsy afaka omenao tsiny izy zany fa enao no tokony isaina hoe ahoana no tokony hifampifezatsika eto mba hahafahany firenentsika manana tombontsoa fataro tsara rina fa ny tena olana ao atsika de misy ny zavatra tsy ananatsika mihitsy tsy maintsy
tsy maintsy alaitsika any am'ireo firenena ny velan'ireo de ohatra ny fanafody ohatra zany zao ny fanafody zany a be debe ny fanafody a ilaitsika any ny fahaizana mampahalalana be debe ny fahaizana mampahalalana tsy maintsy ratovintsika any ivelany any a ny resaka momba ny fahasalamana indrindraindrindra raha te hisy dokotera raha te hisy an'ireny mpandiditsy ny ana rehetrarehetra reny tsy maintsy a tovoizitsika any a vidy an'ireny toerana fandidiny reny tsika reny toerana fanaovana réanimation reny viditsika any amin'ny any a tsy maintsy mifanaraka amintsika am'ireny a donc tsy maintsy tsika zany a mahay miara-miaina aman'olona raha te hanan-javatra na manam-bola tsika na tsy manam-bola rehefa mahay miara-miaina aman'olona tsika de afaka manan-javatra foana izay ny tsy tokony itenitenenana foana fotsiny fahatany hoe le hoe zay de raha niareo ny antenainay de tsy tafita mihitsy Madagasikara na zao taona na zao taona nefa rehefa avetsika voatery mandadilady de amin'iny fotoana iny tsika voatery tena mandady tanteraka mihitsy satria efa naivava teo aloha zany zavatra zany manjary manahirana liny amarana azy ary ny pampitona ho an'ny ada zany ny ada de tonga de eto ary ya ny voalohany indrindrany aloha zany de zahako de mitodika foana amin'ny vahoaka e aza mirorosaina mihitsy sika fa ny adevitra rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana na inona na inona na inona vokatry ny fahasairanany zao a vokatry ny aonanina vokatry ny tsy fisitsakafo a de betsaka ny fanambatambazana betsaka ny fandrabirabiana ary betsaka koa ny fandemena ninninona amseho tsy maintsy hiatrika fifidianantsika amin'ny farany taona fifidianana hifidianantsika zay filoam-pirenena hitatsika fa mendrika hitondratsika amin'ny 5 taona manaraka mbola tsy fantatritsika ireo kandida fa tsika kosa any amintsika ala-peritreretantsika any efa mahafantatra koa hoe iza ny kandida atsika tsamy mahafantatra an'izany aza matahotra ny reny fanerena ataony ny mpitondra fanjakany reny indrindra nareo amperinasa miasa mandefery fa somako nareo ho voaroaka alohan'ny fifidianana de nanjary very asandray nareo fa mandefery satria ninninona ataony anareo rehefa tonga ary amin'ny fitoeram-pifidianana nareo afaka mandrotsaka tsara izay tianareo arotsaka de mbola aza misy misalasala na matahotra fa de averina foana hoe teneniny eo akaikinareo e teneniny eo akaikinareo fa hiatrika fifidianantsika ka misorata anarana amin'ny lisitry mpifidy aza matahotra misy izy de miteram-bao zay hoe aza matahotra fa sahifa fitondrana jilamboty ty anatrehantsika ty za de miteny anareo hoe aza matahotra aza misalasala mihitsy fa tsy maintsy mandeha ny fifidianana ary tsisy afaka anery anareo any any anatin'ny vata fantatsam-bato any nareo tena afaka manao ny hevitra nareo ninninona ataonareo ny olona nareo alefero aza mamaly azy aza mila ady aminy fa izy mbola eo ampelatana ny hery zao ny basy ny tafondro ny fahefana dia manao veloma mandram-peona amin'ny manaraka andray to ina ry isaorantsika namana iada izay nisan'ny mpitarika eonivony ny FLNO nandray anjara nitondra famakafakana teto ambava omana ampo mieritreritra mamaraparanynsika namana fanira zava-manantany moa ny tena amarana azy zany satria tsy hivina tsy misy ny miara-manonja amin'ny latsinainy satria miara mbo makaina kely mitsangatsangana sy ny rehetrarehetra zany e makamaka kely zany aloha de amin'ny talata indray amin'ny talata indray tsika mioneto indray zany io moa zany samy manana programme ny amin'ity farany herinandro ty ny lahady fanamariana ny nandreseny Jesosy Kristy fahavatesana fety kristianina io ny alatsinainy samy miala voly de samy mba manana ny programme ny rehetrarehetra eo ohatra ny enainy avaradrano eny zany zao de malaza ny eny Tanambao eny any Tanambao any somary miataka kely zany mba makamaka kely mba miaina rivotra kely zay aloha de akarivotra mihitsy namana faniry fa tena manepy ty fofona goudron ato ambadiky ny MBS ty aloha tsoaka daholy zay menakavy ato atao daholy de tonga de aty amin'ny tratra ty le izy sady manaikinaikitra be zany ka de zay aloha de mila mifakandrivotra ao anatin'izay hoe faraparany herinandro zay na dia zay le hoe misy zany ny olona hoe be oeraoera sy rainy detaka
nefa votsafiasa ratsy be zany namana faniry a tany ampianarana mantsy nisy namana zay zany ao ampianaranao zany de fa zay nataon'le nama zay lehilahy izy io tao ampianarana classe de première zay tam'zany de tena ampetandra lahy mihitsy hoe tena ry zany be gesta sady raindetaka nefa votsafiasa asaina mikosoka trano satria misy tory le mikosoka trano tsy mahay mikosoka trano amin'ny borosy kokoa le namana satria hoe le miaingitraingitra e de miezan'ny olona fotsiny dia zay le mba hoe tsipitenkely aloha zany fa de alao mena namana faniry ny tena famarana anazy ary fa ny tenanay moa zany dia mirary soa antsika rehetra atratra ny fetin'ny paska fotoana izay naresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana zay raha teo moa ny mission nataony de ty ambonin'ny tany de vita n'lay mission itsika rehetra koa de manana mission atsika tsirairay raha miresaka fifidianana zao mission ny mandeha misoratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana any amin'ny bropokotany rehetrarehetrany izany fa dia mirary paska sambatra ho atsika mianakavy ndao ry namana faniry rehefa ohatran'izao moa tsika de mandray an'le afatra paska zany avy any amin'ny FFKM de rehefa pateconty raha teo koa de misy le afatra pateconty zany de miandritsika inona le afatra paska avy any am'ireo fiangonana kristianina eto Madagasikara le zava-misy am'izao fotoana zao efa tena manao an'ilay fiainam-pitondra hoe tena mpitondra zay hoe mivoaka moa zany ety amin'ny saram-babem-bahoaka misy le image le sariny hoe mpitondra misetrasetra mpitondra mietraketraka fanjakana jilamboto mihitsy araky ny nambarany deputeram-boasalama Emilien tany Manjakandrina satria tsy araky ny zavatra eritreretina le zavatra ataony le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao mietraketraka loatra ary manao zinona n'ilay lalàna manao andetrezana zany anatin'ilay fa efa mpanjakana sy mbola hitazomana an'le fanjakana de mientsika zany fa am'ty paska ty zany de ty mipaska iarahantsika am'ireo farany tsy tafaraka amintsika ntsony reo ampaska amin'ny heritaona zay faniritsika zany de samy mitrotro ambavaka tsika zany mba tsisy fanjakana jilamboto tsony fanjakana mpisetrasetra fanjakana mpanao kakay ary fanjakana zay manao rapadango manao gisalao maketsa izy ndray no avava zany minotsika fa tsisy an'izany tsony ao arinao zany fa mba amarana an'izay tsika de ny fomba amarana anazy arak'ilay teniny nambarantsika foana ty hoe tsy maintsy tsika misoratra anatrana tena tsy maintsy zay ny anton'le hoe tsy maintsy zany de zao satria manomboka anatin'lay processus io le nytenen'ny ada teo hoe processus le fifidianana zany hoe misy ambaratonga andehanana le izy de zao ambaratonga fisoratana anarina ao anatin'lisy mpifidianana zao zay le tsy maintsy fa rehefa tonga le fotoana am'izay andatsaham-bato de ao anao sy ny tsikala-peritreretanao zany mametraka an'le safidy tsy adidinao fa tsy ohatry n'lay talepalitry ny fanabeazam-pirenena tonga de miteny eny atsika de ratsy velona ihany fa tsisy matanjaka noho ny TGV tsisy reny zany le olona efa maty eritreritra reny le olona efa mahazo mamin'le fisolelahana efa mahazo n'lay tsiron'lay fahefana kely de manambaka azy azo ambakany any ambany volo any fa soa zany fa misy antony onjam-peotony afahantsika zany mamotsipototra sy midenoncer am'ireny fomba fiasa ratsy ataon'ireny olo reny zay zany izy fa de isorantsika rehetra moa zany de manaova fety finaritra atsika rehetra zany tena manaova fety finaritra daholo any am'izay toerana misy atsika rehetrarehetra any fa de manomboka indray tsika amin'ny herinandro io amin'ny talata fa de manana 3 andro aloha zany tsika lana sasatra kely rina efa mazava-dehibe koa ne zay 3 andro zay fa tena enjana be le rythme mahazo atsika zany fa ty moa zany adidy sy andraikitra fa ny desera tena marana koa zany satria moa herinandro masina omaly ny alaka misy masina de androany moa zany zoma de efa fanomanam-pana le paska am'izay tsika zany de io moa zany amin'ny Europeana nasiny latsinainy kely izy mitsangatsanganana fa ity zany amarana antsika azy de ty desera ty misy hira ankapohany rinao mitendreny zany le izy efa namango ny oloko zay ny titran'zay zay i rehefa ela zany tsy de tadidiko ny anaran'le pireo firany FFPM efa tany amin'ny taona 700 valonjato tany diso mahalala tsara an'izany tsika satria raha tany ivelany fa ny ao anatin'ny firany FFPM misy zay efa namango ny oloko
de irina no mitendry orika rina rabe mananjary eto akaiky io zany fa zany no miresaka an'izay amintsika zany mba atao surprise le izy zany de rina no mitendry azy rehefa mandeha ohatran'izao zany ny herinandro masin'ny paska zany de efa fantatry ny rehetra zany fa tsy maintsy kalona ity hira ity zava-dehibe zany de zay nanaovanay desera ho antsika anolorona antsika ny herinandro mipaska mafinaritra sy izorantsika ny faran'ny herinandro zay andehanantsika am'zany tandremo re olona le migaka be loatra i miteny foana zay zany any am'le lozam-pifamovozana manko ratsy de rehefa mandeha de amboary tsara ny programma satria miezaka mampifalytsika de any am'izay toerana sura zany hoe azo antoka ny andehanana zany fa tsy le andreraka be sy le mety hitondra fanafitohinana ao antsika rehetrarehetra de manaova fety mafinaritra ny ankizy koa moa zany ao anatin'le hoe vakansy ny taom-pianarana kely anatin'ny telo volana faharoa zao de ataovy zay mety zay raha fa de misaotra ny teknisiantsika faly sy ny ekipa atao ambadika tao ny any amin'ny radio mata isaorana era-po era-tsaina miaraka makasasatra amitsika ny radio mata anatin'ny fandarina zany fa mitoy foana radio ny tanora ny radio mata anatin'ny hira sy ny programme efa nomany izy telo menatany ambony any ny namana rehetra eto amin'ny ambesa de miaraka zany mitondra an'izay firaretso anaovantsika pasika sambatra izay de ity hira zay efa namango ny oloko fa feokira norika nitendren'ny rina ity no anaovana ny firaretso antsika rehetra zany de amin'ny talata indray tompoko lasy tompoko vavy